Topolasy tongo vavy anterina ny arabomba ampirarintso antsika mianakavy manaraka ny miaramanonjy eto amin'ny MPS fahitalavitra sy ny MPS radio eo ihany koa ny radio mada miaramanonja izay tsisy vina aminao intsony ary izany fandaran'izany anao mandondona ny varavaranao indray amin'ity zoma 20 jolay 20 sy 20 ity ary dia isaorany ianao manaraka ny fandarana ny dikan'izay misaorany ianao mampandroso ny miaramanonja eto amin'ny MPS ny radio mada akoatran'izay isaorantsika ny naharinao ny fitantanana sy fitahiny satria itsika dia velona tra-pamonjena amin'izao andro vaovao izao indray mena andro vaovao isika afahantsika mandray andraikitra afahantsika mibanjina ny raharam-pirenena ankehitriny izany isaorana ihany koa ny teknisianina maro na ny eto amin'ny Foibe na ny amin'ny radio mada na ny miparitaka manerana nosy izay mandrindra sy mikarakara ny resaka teknika izany akoatra n'izay dia na ianao eto an-toerana na ianao ny ampitan'ny ranomasina dia miaraka isika ato anatin'ity fandaran'ity miaraka manonja dikan'izany dia tena hoe zava-dehibe ny fiarahana ny mitabe tsy lany mamba izay mitambatra vato izay misaraka fasika hoy ny fanehoam-pahendrena ny razantsika ka isika tsy saratsaraka mihitsy fa tsy maintsy mitambatra raha te handresan'ny fahantrana dia tsy maintsy mitambatra manao rodobe izany ny mahatonga an'ireny anarana hoe rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ireny tsy maintsy miaraka andrehetra tsy misy hoe manavakavaka izany satria ny fahantrana dia samy tratreto daholo ny fijaliana dia samy tratreto daholo satria hoe tsy hoe ny manana ny hevitra ohatran'izao na manana ny hevitra ohatr'izao ny tratra amin'ny fahantrana fa tratra daholo rehefa hoe malagasy amin'ny ankapobeny ny akamaroany dia miaina ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoana izao ka tsy maintsy resena zany resena amin'ny fomba ahoana raha miainantsika amin'izao resena amin'ny fametrahana olona mendrika eo amin'ny sezan'ny président'ny république satria ny présidentny république tompoko ny lohany no numéro 1 ino no atao hoe any amin'ny faratapony any eo amin'ny resaka rafitra amin'ny fitantanana izany amin'ny mpanatanteraka dia hoavy ny fifidianana ny dikan'izay tia no tenenina amin'izay izany hoe kion-dalana tsy azo hidivirana io fa fifidianana izay tsy maintsy atao ao anatin'ny fahamarinana sy ny mangarahara mba hoeken'ny rehetra izany anefa dia mitaky andraikitra ety amboalohany moa zany zay dia manamafy an'izay mitaky andraikitra zany fa tsy vitany hoe mijerijery fotsiny na hoe fampitsikera fotsiny fa mitaky andraikitra ho an'ny olom-pirenena isanisany ka amin'ity fandaran'ity maromaro ny vahiny hiakatreto ary samy manana ny ambarany izy ireo zany amin'ity resaka raharam-pirenena sy ny fiatrehana ny fifidianan'ity anisan'izany ny ao anivon'ny etsika pro ravalomanana izay manana ny fomba fijeriny fa dia inona moa zany fa ny amin'ny ankapobeny zany dia ny hoe fiatrehana ny fifidianana nandraikitry ny olom-pirenena tsy maintsy miomana dian'izao satria mety misy mieritreritra ny angalabato sy ny anodikodina sy ny sisany any amin'ny lisym-pifidianana ary dia efa misy ny azo ambara amin'io resaka lisym-pifidianana io satria any amin'ny toerana be olona be mpifidy toatra miena indray le olona voasoratra any satria nefa ty resaka ty fa any amin'ny lista definitiva zany hoe lisitra lisym-pifidianana raikitra dia ahoana koa zany dia efa maneho hoe tsy maintsy mandray andraikitra tsy maintsy mandray ny fanaraha-maso amin'ny ankapobeny mihitsy amin'ny atsipriany moa zany fa tsy hoe amin'ny ankapobeny amin'ny atsipriany ny rehetra amin'ity raharaha ity dia eo ihany koa ny avany amin'ny fahatro-bongolava hiakatreto manana azy io tenena ary mena sehatra mihitsy nareo iresaka sy ilaza ny zava-misy zany manoloana n'ity raharam-pirenena ity afaka miteny ny zahatra mitranga ny tanàna dia eo ihany koa ny fiatrehana ny raharam-pirenena dia akoatran'izay ao ny ASPR eo ny avy any amin'ny fahatry bongolava dia eo moa zany ny any amin'ny fahatry vakinakaratra mbola hiakatreto ihany koa faratsio mpiakatra matetiteto fa efa any amin'ny fahatry vakinakaratra zany tsy hoe faratsio fotsiny izy fa hitany daholy ny any mandoto sy ny rehetrarehetra iny hatrany betafy sy ny rehetrarehetra dia
ilaza ny fanehoan-kevitra amin'ny raharaham-pirenena sy ny fiatrehana ny fifidianana izany dia akoatran'izay ihany koa moa zany eo amin'ny efelena efa mpiakatra eto rehefa zoma zany namana iada ho avy eo izy ny solombavambahoaka zay tokony hiakatra eto dia eo zany ny député Todosoa Andriamampandry zay voafity tamin'ny alalan'nytiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahaenina, dia eo ny député Rastany zay voafity tamin'ny alalan'nytiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany faharoa, dia metraka amin'ny fialantsiny izy ireo fa tsy afaka miaraka amintsika tao anatin'ny fandarana noho ny didy aman'andraikitra rehetra izay sahanina izany satria solombavambahoaka tompoko dia tsy hoe resaka eny ambony latabatra fotsiny na amin'ny plateau ohatran'izao fa eo ihany koa ny didy aman'andraikitra eny fotony rehetrarehetra any ka zao le izy amin'ny fiatrehana fifidianana zany zao dia maro ny namana maro isika no efa sur terrain zany hoe any amin'ny toerana maro samy hafa any mametraka ny KMMR fatatsika ny dikan'izany satria mandeha ny fotoana dia mametraka ny KMMR ary entany ny fitiavan-tany razana satria ilay antsoina hoe président Marc Ravalomanana zay niangavitsika izay ny talaotsika hoe verena dada verena milatsa fa maty zay dia niteny izy hoe ilatsaka candidat amin'ny resaka fomba ofisialy moa zany efa ho avy hisokatra ny fotoana zay fandatsahana ny candidature araka ny lazainy ny tompon'andraikitra mpikarakara ny fifidianana ho hita zany fa ny président Marc Ravalomanana efa nilaza izy hoe ilatsaka ary tena anao aho izy tamin'izy le tany Frantsa iny zany ary tena anao fa zany rehetrarehetra zany mila fiaraha-mientana zany mila fiaraha-mientana ho an'ny olona zay tsy te hiaina fahantrana mafimafy kokoa noho izao intsony dia mila fiaraha-mientana zany no anton'ireny hoe KMMR eny io tsy misy anavahana io tsy resaka team fotsiny io na resaka RMDM fotsiny io na resaka aspera fotsiny io fa tena hoe fitiavan-tany razana dia ao daholo be dia be ny fikambanana misy fikambanan'ny tanora misy fikambanan'ny vehivavy fantatray zany dia misy fikambanan'ny tsy anasa efa niakatra teto fikambanan'ny tsy anasa amin'ny manerana Madagasikara ao ny fikambanana amin'ny resaka sosialy sy ny sisa ao ny tonga dia miteny hoe zay tena ao anatin'io KMMR io ao ny sasany manana ny fomba fiasana izy fa tsy misy anavana ny zava-dehibe dia ny fiaraha-mientana satria eo zao tsika makany mandra-patonga ny ilay fotoana lehibe zay tsy maintsy notenenina izay namana fanira zava-manantany moa ho avy eo ihany koa zany izy rehefa kelikely eo fa isika aloha zany tsy maintsy mametraka tsara an'izay hoe lamina isan-karazan'izay dia omaly moa zany nisy an'ilay fionana tetsy amin'ny hotely Radisson dia fa ampimantsika zany teknisianina mba anomana an'izay ne fionana tetsy amin'ny hotely Radisson tetsy tana Waterfront zany eo amin'le hotely io dia tao zany ny mpisehatra amin'ity resaka tontolo mpifidianana ity tao ny karazan'olona maro na misehatra maro sy ny sisa zany dia eo akory zareo izay ampiketrika sy mpikarakara an'izany fifidianana zany tao ny président candidat Marc Ravalomanana ary raha vao hoe sehatra ohatran'ireny amin'ny resaka tontolo mpifidianana raha nanamarika tsika dia tonga foana ny candidat président Marc Ravalomanana tonga foana izy ny dikan'izay zany dia tena hoe famiatrahana tsara mihitsy ny amin'ny hoe mila tontolo mpifidianana madio sy mangarara sy manaraka ny lamina ny eto amin'ny firenena zay le izy zay ny anton'ny tsy solotena no nalefa fa izy tenany mihitsy no tonga tao zany tamin'iny amin'izay resaka hoe fetsoana sy fampionana isan-karazana iny zany ohatran'ireny fionan'ireny ohatran'le tao amin'ny Radisson tsy voainona nisy fa ohatra hoe teny amin'ny CENI efa nisy eo amin'ny dia iny indray zany ny toyany dia maro ny resaka izay natao zany fa ny tena hoe foto-kevin-dehibe dia ny
hoe mba fifidianana tena manaraka ny lamina sy ny lalàna no hoatrehan'ny malagasy. Ka raha ohatra efa voninao namana faly sy ny ekipa ao ambadika ao dia alao aloha hoarahantsika ilay atao amin'ny hotely Radisson Omaly dia ao anatin'izany nisy ny faneho-kevitra sy ny fanazavana no entin'ny kandida ny président Marc Ravalomanana dia rehefa vita izay dia toizantsika ny famakafakana satria miainga amin'izay ihany koa sy ny fahitana ny toedraram-pirenena amin'izao fotoan'izao ny famakafakantsika sady mandray zany tsika ny mpisehatra voalohany namana Mano zany dia mpikambana mavitrika eo anivon'ny hetsika pro Ravalomanana zareo moa zany manana ny fomba fijeriny izy sy ny fanazavana hoentina amintsika dia rehefa aveo zany izy hiaraka amintsika fa ndeo aloha zany mety hampanomboana ho averintsika hoarahana ilay fionana tetsy amin'ny Radisson tetsy amin'ny tanà Waterfront nanatrika an'izany ny candidat président Marc Ravalomanana momba n'ity tontolo-pifidianana ity ihany dia mitohy ny fanazavantsika ndahoaroarahantsika izay. Efa manomana azy eo ny teknisianina moa zany fa tamin'ity fionana tetsy amin'ny Radisson tetsy ambodivona ty tonga dia hoarahantsika avy hatrany. Miantso ny seny joro amin'ny maharafitra maleo tena azy ny kandida Marc Ravalomanana. Miantso ny seny hampanjaka ny fahamarinana sy tsy iray tsokombakomba amin'ny tsy ara-dalàna. Mamperitreritra ihany mantso ny kandida Marc Ravalomanana ny fahanginan'ny seny manoloana ireo tsy fanaran-dalàna maro samihafa misy eto amin'ny firenena amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Tokony hitataratra mazava mandritra ny fanatanterahana ity fifidianana ity amin'ny asanareo amin'izao fifidianana rehetra izany hoe seny maleo tena izany. Miezaka izahay hanampy anareo manao araka izay azo atao mahita toerana mba tsy hisy mikorotana na ny velany amin'ireo mpiara-miantoanampika amintsika hoe ampio ny seny mba haleo tena. Tokony hitataratra mandrakarivo amin'ny fanatanterahana ny asa hoe aminareo mandritra ny zotra fifidianana rehetra ny mahaleo tena anareo. Mampieritreritra ihany efa indraindray ny mahita ny fanginanareo sy ny tsy fandraisanareo andraikitra mahasenianareo manoloana ny tsy fanarahan-dalàna miseho. Ohatra amin'izany ny fanginany seny manoloana ny resakatsakana seritreritra ary fampirorona mihitsy raha azo loriana izany ataon'ny fitondram-panjakana misy ny gendarme sy ireo le hémorrègue reo rehefa manentana azy zay manentana vahoaka izahay eny amin'ireny famondrim-bahoaka ataona ireny iny le fanabiazana ny vahoaka fanentanana azy mba hisoratra anarana ao anatin'nisy mpifidianana nefa ataon'ny sasany zay atao rehetra tsy atateraka an'izy. Ao ny fanipazana n'ireny lacrymogène ireny, ao ny fanakanana mivantana zao ny varavarana idirana. Nataona idiotry azo atao rehetra mba hahafahana irosona amin'ity fifidianana ity. Ka dia manantena anareo seny izahay manomboko izao mba hanao izay azo atao. Tsy mahagaga raha tsy tratra ny tanjona tamin'nisy ampifidianana, nisy ampifidy tokony isoratra anarana tao amin'ny listre mpifidy satria tsy ampy noho ny sakatsaka nataon'ny fanjakana matoa amin'ny teny fanjakana. Ny premier ministre mihitsy mame baiko navay efa tena manontany zay reo gendarme reo tia mame baiko tia lehibe nizara miteny manoa zany nesorona tamiko daholo mandrakizao mbola tsy miveriny reo garde d'accord rapproché teny zany satria nahita ary mianana izy. Mampieritreritra ihany koa ny fanginany seny mikasika ny fampihenana fampihenan'ny fitondrana araka ny zay itiavany azy ny teti-bola anatanterahany fifidianana. Tsy raha arina indray zany nareo manao budget
ty mbola toko tanterana aina ndrafitra zao mitenena senia teneny anareo soa ihany hoe fa teto reto le mpiaramiombo nampika amitsika reto ka de manampy de nanaiky am'ilay basket fondy ary mbola mampanatena izy fa ohatra ka mizotra tsara amin'ny fanarahantsika de ataon'izy zay tena indépendant anareo soa ihany hoe aminareo fa teo reo mpiaramiombo nampika amitsika tsy janona teo fa hotoizanay misy izy hoe tena manao arak'izay azo atao ny seni malasa saina nefa indraindray any ny fangina ny seni manomena ny fanovany gouvernement amin'ny centre caution koa io ve tsy fanitiliana nefa le latiny misy milaza ao hoe mba seni azo ka mpifidianana tsara omana azo antoko andraisany rehetra anjara antoko ny fitirina sy filaminana kanefa tsy eo manodity diadina tantarany 200 millions efa nyteny ihany de tsy nampinareo zay matokana azy satria inona tenenareo tena élection anticipée na folo andro de eritsetinareo am'izany nareo la malala tiky reto miasa sety nangatarnareo avidy aminazy izy fa hoe fa mety miotra io zany koa anareo zany fatsana fa miasa fotsiny hoe tsy araky ny lalàna tokony io satria melo fotoana ny fifidianana miantso ny seni andray fepetra entitra sy anasazy ireo zay rehetra manam-pikasana anaosoka sy anodina ny safidim-bahoaka mandritra ny fifidianana ihany koa ny kandida Marc Karavalomanana mitonany seni izahay tsy anginy tsinontsoa sy piray sady tsy piray tsokombakomba fa sa ijoro ampiasa ny fahefana omeny lalàna azy manoloana tsy fanarahan-dalàna sy kolikoly ara-pifidianana amin'ny trano misy zany matao amin'ny teny eto miantso ny seni ihany ko zahay anada ny tsy fianganina sy ny fitalana neutralité amin'ny fanendrena ireo zay hanana andraikitra amin'ny fikarakarana voka-pifidianana toy ireo any amin'ny mpikambana ao amin'ny bureau de vote sy ao amin'ny CRMV efa misy sady any miomana anao zay manipulation zay tokony anana fahasahina ny seni andray fepetra anesorina mivantana nasazina azy ireny zay tokony andraikitra any amin'ireo ratsamangaity ny seni zay mendany sy mitanila ary manao politika manorana kandida efa naeny feo zay seni sady mahafantatra fa misy tety dratsy eo anao manipulation électorale na osoko tsy fanodinana ny safidy-bahoaka tsy fantatray na ianareo ato amin'ny filibe nivoakasokasiky zany samaty mivavany zany na ireo any am'ratsa mangaika nitafity anatin'izay tambazoto zay fa misy any tsy azy akeny zany ary mila mandray andraikitra daholo ny rehetra mba hijoro sy ady am'izany tsy fahamalina zany mila mailo manomboka zao zany isika mandra-pahavitariny fifidianana miasa miaraka isika ary ovakitsika batsilana mitety dratsy rehetra mikendy ny fanodinana safidim-bahoaka nanamafy ny kandida Marc Karavalomanana sy ny antokotiko Madagasikara fa vonona hiatrika fifidianana ary hiara hiasa akaiky amin'ny seni saingy tsy anaiky lembenana kosa manoloana ireo endrika tsy fanaran-dalàna amety hiteraka osika sy anodina ny safidim-bahoaka efa laza ihany koa tamin'izay ary mbola veriketo ray mafisiketo fa vonona hiatrika fifidianana izahay tamin'itiko Madagasikara zay tadio Marc Karavalomanana ary anao zay azo rehetra atao metrahana tontolo manodidina milamina ahafahan'ny seni mikarakara ny fifidianana mamety konereo zay fanao zay azo atao isiny filamina na izany aza nefa de ambarako ampahabebaso tokoa fa tsy anaiky lembenana mihitsy izahay ary indray fepetra rehetra raha sendra misy raha sendra misy ny tsy fanarahan-dalàna mitranga ka hiteraka osoko sy famadiana ny safidim-bahoaka marina amba hitoiza ny fiarah-miasa sy petrahany fifampitokisana amiantso ny seni ampanao auditina ny fitsirihana ny rindram-baiko na ny logiciel hikarakarana ny voka-pifidianana ihany koa ny kandida Marc Karavalomanana
Mbola manjavozavy ihany koa hatreto ny mikasika ny teti-bola entiny seny anatanteraina io fifidianana io ka nametrahany filomarika Ravalomanana fanontaniana azy ireo hoe tena efa ampy ve ny entimanan'ny seny amin'izao fotoana izao, enina dia efa nisy aza ny fanampiana rabola avy amin'ireo firenena mpiara-mimbonantoka amin'ny Madagasikara. Zay da zava-tsara ny tenin'ny candidat président Marc Ravalomanana teny amin'ny Radisson izany tamin'iny omaly iny miresaka momba ny fanamariana maro isan-karazany ary ny CENI moa zany tena voateniteny tao hoe mila tena mampiseho hoe indépendant ny CENI, tokony hitenin'ny CENI manoloana ny tsy fanarahan-dalàna isan-karazany, tsy tokony hitanila ny CENI fa eo ihany koa ny teny izay metefa any amin'ny olom-pirenena hoe mila mailo ary raha ohatra ka misy ny tsy fanarahan-dalàna dia tsy hanaiky lembenana manoloana an'izany ny candidat président Marc Ravalomanana sy ny mpanohana azy. Mazava zay. Raisitsika ny avy eo anivon'ny hetsika pro Ravalomanana namana Mano Merabanao aloha zany dia omenanao avy hatrany ny sehatra miainga tamin'ilay resaka teo. Ya misaotra namanarina name ny fitenenana. Amelay ianareo aloha hisaotra n'Andriamanitra lehibe satria noho ny izy no mahatonga antsika manana an'izao fotoana izao ary apatsivy kely ny tenin'ny filomarika Ravalomanana tamin'ny taona 2024 tany hoe raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenantsika tonga ny fotoana izao andraisantsika ny andraikitra dia makairy antsika Andriamanitra amin'ny ombany tsiraray. Manaraka izany misaotra ihany koa zahay eto anivon'ny HPR, misaotra anareo amin'ny teknisiana ny MPS radio sy télévision sy ny radio Mata ihany koa ny amin'ny fandraisanareo anay amin'ity andro anio teto amin'ny fandarana miara-manonja miarabanao namanarina mamerina ny fiarabana ary mirary soa ihany koa an'izao fandarana izao mba iroborobo hatrany misimisy kokoa hipakany amin'ny vahoaka rehetrarehetra isa-tokantrano isam-baravarana miarahaba ny mpijery rehetra na ny malagasy eto an-tanindrazana zany na ny malagasy ihany koa any ivelany ary miarahaba ihany koa satria tsy ny malagasy ihany mijery an'ity fandarana ity fa na ny vahiny ihany koa satria aty amintsika ny mason'izao tontolo izao amin'izao zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Miarahaba manokana ny HPR rehetra ao ny HPR any amin'ny commune Katikely sy ny district Navaratrano ary ny HPR rehetra satria fa eraky Madagasikara ny HPR hatrany amin'ny farany avaratra indrindra ka hatrany farany atsimo hatrany andrefana ka atsinanana any amin'ny ampivoatany rehetra dia misy HPR indrindra moa any ampitan-dranomasina dia kopakopa-tanana ho antsika rehetra dia misaotra tompoko amin'ny fandraisana anay. Hoy moa ianao hoe zay avy hatrany ny adirantsika makasika ny fandraisana anjara ny filomarika Ravalomanana tamin'ny fanasany ny CENI tao amin'ny hôtel Radisson dia tsara mampatsiahy antsika vahoaka fa vao avy any ampitan-dranomasina ny filomarika Ravalomanana tamin'ny sabotsy lahady alatsinainy raha tsy diso satria niaraka ihany koa ny ketriky ny konkonina nanomana zany atao hoe fifidianana eto Madagasikara zany niaraka tamin'ireo namana tany Eropa tany ny filomarika Ravalomanana. Vao avy any nefa izy dia namaly avy hatrany ihany koa ny fanasany ny CENI tato amin'ny hôtel Radisson porofo zany jerevo tsara ilay ataontsika hoe fitiavana ilay filomarika Ravalomanana hametraka tokoa fifidianana ara-dalàna hoekeny rehetra. Zany hoe ny filomarika Ravalomanana rehefa niteny tamin'ny voalohan'ny volana Jolay fa candidat filoham-pirenena ary izy rereny aloha hatreto nefa nanambara amin'ny fomba ofisialy namanarina hoe candidat filoham-pirenena amin'ity fifidianana ity dia niteny izy fa handray ny andraikitra mba atonga izany fifidianana zany isy atonga izany fifidianana zany ihany koa ho marina sy hoekeny rehetra. Zay no mahatonga ny filomarika Ravalomanana hitantsika any ampitan-dranomasina hatrany amin'ny diaspora rehetrarehetra any hitantsika ihany koa atao tanindrazana miezaka mametraka zay azo apetraka rehetra mba tena isiny zany fifidianana hoekeny rehetrarehetra zany rehefa tonga ty fifidianana ty. Mazava zay ka ao amin'ny resaka hoe fikarakarana sy ny sisa miverimberina foana le hoe mila mailo misy dikany zay satria efa misy indisy na endrika hita hoe tsy fanarahan-dalàna le CENI nefa ohatra mangingina fotsiny manoloana an'izy nefa raha-mbahoaka raha-pirenena ity ao no fahitany ny aspérance hoe mila mandray andraikitra ny rehetrarehetra misy na CENI io na olom-pirenena io na izy io. Ny misy fitenenana moa hoe tanana zatra mitsotra tsy afaka vokina intsony
ny zava-misy masy eto amin'ny tany sy ny firenena dia nisy ny tantara ny ainana mahakasika ny fifidianana ary farany teo tamin'ny taona 20 dia nanjaka na zany atao hoe doublon na fangalaram-bato zany hoe amin'ity indray mitoraka ity tsika rehetra ny tena marina entanina mihitsiny satria efa ny zavatra ny ainana teo efa ny zavatra ny sedraina teo na tonga n'izany hoe azo raisina fa tsy mitombony zany ka tsy anaiky tsony itsika mpanohana ny folomarika Ravalomanana amin'ity indray mitoraka ity fa tsy maintsy fifidianana mipetrapetraka tsara ary ny tena marina nge ny zavatra misy amin'izao dia hoe ny excuse ny betape zany hoe rehefa misy zavatra tsy mety zany dia mahita excuse foronina foana tsika hoe ka tsy andraikitra nge zany fa andraikitra reto e zay mahatonga tsika mila mailo amin'ity fifidianana indray mitoraka ity ary mahatonga ny folomarika Ravalomanana manentana ny seni ny zavatra naverimberiny teo dia hoe aza mangina intsony ianareo aza manaiky intsony ianareo satria seni mantsy le mpikarakara milesa teknika sns mametetebola ny seni hoe zao nanaovana ny fifidianana ahenan'le fanjakana dia mangina le seni dia zay le mampamailo atsika mila mailo hoe inona zany fa maninona le seni no mangina nefa ny fotoana mandeha mety hoe tsy fantatra moa zavatra misy ao amin'ny zala atao hoe indépendant le seni nisy nametraka fanamariana moa hoe tena indépendant tokoa ve ny seni fa raha zany mijery ny zava-misy amin'izao indray te hiteny ny vahoaka malagasy hoe mety efa te hiezaka tokoa ny seni anana ny indépendance zany amiko matoa manasa ny folomarika Ravalomanana amin'ny hoe satria te ampiseho izy hoe efa miezaka izahay mahatonga ny folomarika Ravalomanana amin'ny teny hoe mitenena ianareo mety te hiteny nge zany ny seni fa tsy mahavita miteny fa ny folomarika Ravalomanana zany no manentana hoe teneno zay tokony teneninareo fa soa ihany fa misy an'reto mpamatsy vola avany ivelany ozy izy manampy an'le basket fond dia izahay zany manentana hoe efa miezaka ny tsiraray mino fa efa misy ezaka ary tena misy ezaka ao anatin'ny seni ihany koa amin'izany hoe te hametraka fifidianana madio sy mangarahara fa tsy ampy nefa le ezaka zay nga mahatonga antsika rehetra mila mailo satria vakin'ny olona ety ivelany le fahangina ny seni hoe maninona ny mangina ny garde-corps rapproché amin'ny président Marc Ravalomanana esorina le atoko politika manao ny asa mahatoky politika azy sakatsakana ny eny amin'ny arabe torahana bomba lacrymogène zay le teneniko teo hoe dia mangina fotsiny seni ny vola enan'ny fanjakana mangina seni zay ina zany ny antom-pisiny le seni ka zay mantsy ny mahatonga ny folomarika Ravalomanana manentana ny seni mitenena amin'izay ianareo mila fantatra ny vahoaka mantsy zany mitenena amin'izay ianareo aza konokononao tsony le zavatra rehefa tsy mety dia tonga dia teneno ty zavatra ty tsy ampy anay ary mahazo matoky ianareo zany tena ny folomarika Ravalomanana teo rehefa mety lay rehefa mifanaraka tsara tsika amin'ilay fitantanana zany hoe fifidianana madio sy mangarahara zany dia tena ho avy ihany koa mbola mpanohana hafa mba hatonga anareo tena ho indépendant satria eo nge le mampanany olona tena indépendant ve le seni ary zay zavatra ela savakiny olona rehefa aveo hoe ohatrany tsy tafapetraka zay indépendance ny seni zay fa ohatrany hoe rehefa mihetsika ny ohatra ny fitondrana tsisy manakatsakany afaka manao an'ity rehetrarehetra ity miara-mahita an'izany rehetra fa rehefa mihetsika ny tseho amin'ny fitondrana atao daholo ny lacrymogène ny ao any anatina tanàna mifefy privé mbola sakanana tany vavahadin'olona rehetrarehetra teny Antsirabe moa tany tsena Sabotsy hitantsika mihitsy nisy olona torana sy ny tariny nisy naratra dia zany zavatra dia ahoana zao reny maninona ny seni mangina fotsiny zay ny teny folomarika Ravalomanana tenenina hoe aoka ianareo tsy angina raiso ny andraikitrareo eo anivon'ny seni amin'izany hoe tena asehoina anay vahoaka fa vonona ihany koa ny seni tena tanteraka fifidianana mangarahara andraisan'ny rehetra anjara tsy ampy fotsiny ny miteny fa mila mihitsy action avy any amin'ny seni ny amin'izay dia ao anatin'izay ny rahareo tokony namanariana hoe efa tsara ny fampisehoana fa efa memandroso raha zay no andikako azy fa asehoy lalindalina kokoa izay eto anivon'ny HPR te hanentana hoe inona ny olana ve zany raha ohatra ny seni ka mangataka n'ireo candidat rehetrarehetra na reo heverina ho mpanohatra rehetrarehetra mba hiara hiasa aminy hiara hitsirika ohatra ny logiciel zay mampanany rehetrarehetra iny zao ny tenen'ny candidat président Marc Ravalomanana iny le logiciel iny hoe io mampisalasala ny rehetrarehetra ohatra dia atsovy ny mpanohatra hiara hiasa aminareo hiara hijery tsy hoe mijery fotsiny hoe mampiseho hoe ireo fa nijery ny mpanohatra tsy zany le izy so dia hoe ty logiciel mody apotra nefa ny ato ambadika ato mety misy zavatra logiciel hafa efa tena tonga tokoa dia ato no zany le ny aya daholo zany ny aya tsy havanana ka zay ny aya tsy havanana ary ny teny frantsay mametraka hoe la confiance n'exclut pas le contrôle
zany hoe raha te hametraka tokoa ianareo fa azo itokisana ny fomba fiasanareo zavatra ataonareo de manentana izay hoe atsofoy ao anatin'ny seny miara-miasa amin'ny seny ao zany iara-iasa aminareo ao resolo-tena na kandida na hoe everina ho mpanohatra de miara-mahita tsika rehetra amin'izay hoe zao mety a zao ny tokony hitondrana azy zay ngamba ny azona nisy anankiray fanamariana koa zao efa hitatsika moa zany tany amin'ny gazety eny amin'ny rehetrarehetra eny hoe misy toerana ny ena raha angatiny ampifidy nefa ny feny 20 taona mitombo isan'andro le mpifidy ny ena tamin'le toerana zany ve tsy efa mahalasa saina ve ny zavatra oatra nefa lista definitiva zany zao ny voaka eo de hoe lista mpifidianana raikitra tahaka ny ahoana no andeha eo a de manjary tsy maintsy hanetanana ny olona mila mailo sy manara-maso sika amin'le raharaha ohatra fotsiny iny ohatra zavatra teneniko anao namanarina satria ny HPR moa nanao fidinana nanomboka tany amin'ny volana desambra tany a mandrabatapitry ny hoe fisoratana na anaty lisy mpifidianana tamin'ny 9 jolay navita fidinana ifotony teo amin'ny 100 teo ny HPR nanomboka tany amin'izany volana desambra zany nahita karazana sary zay fa mamaly an'izay fanontaniana zay ao hoe maninona ny ohatrany hoe ny ena satria raha name ohatra ny teo anivon'ny seny 9 jolay no tapitra ofisialy ny fijerena ny anarana anaty lisy mpifidianana mino fa tsy diso zay zavatra teniko zay de nidiny izahay taty amin'ny 3 jolay taty na 4 jolay fa akory ny agagana ho anay teo anivon'ny HPR fa tany de efa hoe nanontaniana ny chef-book tany hoe efa nalefany amin'ny senia ny listy mifidy de mantany zay fa ngatsy 9 jolay le izy 3 jolay de efa nalefa zavatra tena nisy zany ary tsy toerana ray fa maromaro toerana maromaro hatrany Mahitsy nidina tany Mahitsy tany ohatra nidina tany Avaradrano tany zay nisy anomalie tataka zany ka zay no mahatonga ny filoha Marc Ravalomanana amiko manentana ny amin'ny hoe mila mailo itsika rehetrarehetra amin'ity fifidianana tsy atao mahakivy anefa zany zavatra rehetra zany zany manentana hoe azakivy ry vahoaka satria ny zavatra mitrango ohatrany indraindray lasa mahakivy ny vahoaka fa azakivy fa ny fifidianana ihany no any vaholana ara-demokratika amoatsika ny anavotatsika indray ny firenena miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana dia zay mahatonga atsika hoe azakivy fa mila miaritra tsika ary kely sisa de ho afaka anatin'izao fahoriana lalin'izao zay ny tontolon'ny fikarakarana zay fa le hoe président Marc Ravalomanana candidat fa mandeha efa nitenenina iny hoe KMMR efa paritaka manerana amin'ny Madagasikara any ty ndray zany fomba fiatrehan'ny mpanohana amin'ny président Marc Ravalomanana amin'ny fifidianana ty efa mahafantatra ny tokony ataony daholo moa zany ny tsirairay ny HPR ao anatin'izay tsy misy fanavakavahany ty fa rehefa hoe ao anatin'izay fanohanana amin'ny président Marc Ravalomanana zay de miara-mirona zay zany zao le resaka nareo mohatra ny teny hoe 2002 bis inona ny tianareo tenenina amin'izany azo antoka aloha tsy resaka hoe korotana fa teny hoe le fiaraha-mientana vahoaka ozy nareo vahoaka mila mirohatra ifidy akoatra n'le fanaraha-maso ahoana ny momba an'izay amin'ity raharaha ty zany zay mihitsy ny hoe miara-mientana isika rehetrarehetra io tsy vitan'ny olona ray jereo tsara ny fihetsiketsehan'ny filoha Marc Ravalomanana averiko ihany zay vao niteny izy hoe candidat de nisy asa nanaraka n'ilay nitenena hoe candidat nandeha izy nampafantatra ny olona aloha fa candidat nandeha izy tany ivelany tany niaraka amin'ireo diaspora namana hoe candidat mampiplus amin'izany efa ao mampiplus efa nipoitra mitaky asa amintsika rehetra zany hoe fifidianana izany mamela kely ianao fotsiny amerina aloha hoe ny HPR zany miditra amin'le hoe KMMR ianao mantsy ny HPR de fikambanana mahaleo tena zany hoe manana ny birao mitantana azy izy eto Madagasikara manana ihany koa ny birao mitantana azy izy any ivelany any ny HPR dia ny baiko ny filoha Marc Ravalomanana no taterahany zany hoe rehefa niteny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny volana desambra etan'ny olona hiditra ao anaty lisitra mpifidy de zay natonga ny HPR nanao fidinana ifotony nanomboka tamin'ny volana desambra 2024 hatramin'ny 9 jolay 2024 nidina ifotony nanentana ny olona aloha hiditra ao anaty lisy mpifidianana rehefa aveo candidat ny filoha Marc Ravalomanana tery Tanjombato izy nanambaran'izay tamin'ny fomba ofisialy de nidina ihany koa ny HPR ny hidina sady nampafantatra ndasa mangaika rehetra ny amin'ny hoe maha-candidat official ny filoha Marc Ravalomanana ary koa ny MAP+. Navita fidinana fotony teo amin'ny 100 teo zay atreto ary
miezaka hatramin'izao mbola manao zany fidinany fotony zany. Inona ndraiky tsy ny HPR anatony hoe KMMR. Ny KMMR mantsy hatreto aloha dia komity miaro ny marina sy ny rariny raha tsy diso ary io KMMR io no amindronana indray ireo mpanohana ny filoha marika Ravalomanana rehetra ohatra izahay HPR izay fikambanana tsotra mety ao koa ohatra mety misy olona koa ny tsy manana toko fa mety hoe mitambatra izy ndao tsika noana ny président Marc Ravalomanana ohatra hoe ny macroiste taloha ohatra tsy fantatra mety moliverina ve reny etsetsetsetra veriny reny fa reny rehetrarehetra reny miaraka amin'ny atoko tiako Madagasikara mazava ho azy no mivondrona anatin'ilay atao hoe HPR 2002 bis ao anatin'ny KMMR miala tsiny toboko anatin'ny KMMR 2002 bis ny ahy zany teanentana hoe aloha tsy arona anaty saka korotana foana le resaka misy mantsy mivoy foana hoe mikorotana io rehefa tsy rakotony lany ikorotana io fa tsy sy ny fifidianana etsetsetsetra de izy hoe aloha tsy volenana zay korotana zay tsony ny sain'ny vahoaka malagasy fa efa reraky ny fiainana ny vahoaka am'izao reraky ny korotan'ny fiainana 2002 bis rehefa mitatsika 2002 bis de ny ao an-tsain'ny sasany de hoe isy grevy ndray zany sa zao tsy any raha ho anay eto anivon'ny HPR tsy any amin'ny hoe grevy fa 2002 bis tadidio tsara ho anareo ray aman-dreninay tamin'izany fotoana izay ny fidy tamin'ny taona 2001 dia natadidy ianareo ary zay ny tena apatsivy izay tanora ankehitriny hoe nisy ny fifidianana tamin'izany fotoana satria leo ny fitondrana de ataontsika hoe ny zavanisy teo amin'ny tany sy ny firenena ny vahoaka malagasy rehetra de inona ny nataony ny rohotra nandeha ny fidy ny vahoaka ny rohotra samy matadidy mitadidy ny tatantsika rehetra fa ny rohotra ny fidy ny vahoaka rehetrarehetra fa tsy vitan'ny rohotra ny fidy ny vahoaka rehetrarehetra fa ny rohotra ihany koa ny aro ny safidiny misy akandro tsy maintsy miaraka ireo ny andro vato tsy maintsy miaraka ireo ny andro n'le vato le voka-pifidiana tadidinareo zany hoe ny sase be da be de tena nandrasana ohatry ny andro omby tam'izany 2001 zany zavatra nisy teto Madagasikara tadidiko tsara nisy propagande tam'izany fotoana hoe ary tam'izany mbola tsy nisy ny Facebook kanefany ny vahoaka malagasy rehetra ny rahina tam'izany zay le mantsy le tiana tongavana amin'ity fifidianana ity hoe 2002 bis mila mirahina tsika vahoaka malagasy rehetra fa tsy mety zao zavatra misy zao nisy fampitahorana karazana tam'izany karazana fampitahorana ary mino fa fampitahorana tam'izany mbola mafy no fampitahorana am'izao raha za zany no antaninao ohatra nisy karazana zavatra ohatra hoe rehefa sitinareo izy de afadio fotsiny izy fa atsifo ihany le vato satria tam'izany fotoana le vato le arotsaka anaty valopireny fa naomby ny malagasy rehefa ny rahina de any ngamba ny tiana tongavana hoe mila mailo tsika de 2002 bis satria nahoana andehtsika irohotra andeha ifidy fa tsy vitan'ny mifidy fa andehtsika irohotra iaro an'io voka-pifidianana io mafy nahazo ny mpanalabaka teo amin'ny sivialy anao mbola manalabaka mialatsiny tsy hoe mamofo tam'folo alina vokatra le tsy fahaiza amin'ny tantany fotsy izy aho hoe raha tsy mavita miaritra kely tsika amin'io datiny 7 novembre io fotsiny angatahana tsika rehetra de mbola ho mafimafy ny zavatra azo ary zay no mahatonga tsika rehetra mila mailo de zao eny ary mandeha ny fotoanantsika mbola misy namana maromaro moa ifandimy eo fa zao tamin'ny latsinainy nareo tamin'ny Betafo inona nataonareo tany de rehefa nakaninareo de inona ny vokany satria raha ny eno zany de hoe nisy hatrany amin'ny 20 kilometatra miala amin'ny Betafo tonga tao hoe mieno ny teneninareo tao zany mba tsara mba resahana mpanaraka amin'ny miara-manony zay hoe naninona tany de inona ny natao mety afaka alefa ve le vidéo alefa le vidéo dia ianao zany manazava eo miaraka amin'ny listy am'izay mazava ny satria misy manaraka amin'ny radio tsika de tonga de efa manazava ianao eny ary ny HPR moa kilometatra miala eto Betafo moa zany le commune la Bibema kilometra miala eto commune Alabibema izany lavitra noho izay commune izy andria andeha meso miala 7 kilometra eto Betafo 80 mamitsangana kely ary ny commune izy zao andria meso mamitsangana kely azafato
Diambesoa reo nareo avy any Diambesoa tsangana koa nareo avy any commune Ladidema zafady reo zany hoe 20 kilometatra na 70 kilometatra miala eto Betafy no nisy anareo fa tonga eto amin'ny Renivohitra Betafy nareo no ny fitiavana ny Marka Ravalomanana. Zay sa tsy zay tiaka ho andretraretra reo kely mantsy ilay filoham-pirenena tamin'ny lahady hoe 50 kilometatra miala an'Antananarivo ihany no sarotiny amin'izany nationalité zany. Betafy moa zany 50 kilometatra miala an'Antananarivo 180 kilometatra miala an'Antananarivo zany tsika zao dia afina 80 ihany amin'ny 260 nefa mbola misy olona ohatranareo zao zany miala 70 kilometatra an'Antananarivo tonga androany iaino mitoromarika eto anivon'ny HPR. Araky ny vidéo sationan'iny fa be da be ny vidéo tany moa zany fa zay le teneniko voalohany hoe nanao fidinana izahay tany amin'ny faritra Vakinankaratra tao Tsirabe sy tany Betafy de zavatra tany Betafy ny zavatra noentina teto aminareo iny tamin'ny alatsinainy teo. Betafy zany district manana commune 20 ary ny reny olona hitanareo teo reny le nataonay nitsangana teo reny zany olona any 20 kilometatra miala ny Betafy ary reny tsy misy hoe tomobile fa misy mandeha tongotra roa andro reny zany ny olona tonga any ataontsika hoe Betafy zany ambanivohitra tsy nizaraina moto reny tsy nizaraina moto reny tsy mimena voly reny fa tonga ho azy tao reny ary tonga tao reny noho ny fitiavana zany hoe filoha Marka Ravalomanana zany ny tenin'ny filoham-pirenena zay moa zavatra teny teo hoe 50 kilometatra eto ihany ingeny sarotiny amin'ny nationalité moa ny teneny fa ho atsika de hoe ny zava-misy eto amin'ny tany sy firenena fa azadiny fa ny olona any amin'ny 70 kilometatra miala an'Antananarivo tahaka ny any amin'izany commune Averiko eto aloha vakiky kely hoe commune Andrimbesoa ay zany any amin'ny district amin'ny Betafy zany any amin'ny 20 kilometatra miala amin'ny Betafy na hoe commune Laribibema zany reny olona hitanareo nitsangana teo reny zany hoe tena nafohy fotoana nafohy andro nafohy vola sy arena ihany koa reny olona reny iaino hoe inona ny toromarika amin'izany fanohanana ny filoha Marka Ravalomanana zany ka tena teneny zay zao tsy mety ilay andeha ataoko hoe inona ny ilazana azy mba tsy asika be ny fieverana ny malagasy fa tsy nianatra raha zay ngamba ny azo tenena azy tsy hoe ange satria any ambanivohitra ny olona de tsy maharaka ny zava-misy eto amin'ny tany tsy ny firenena na ka hoe ho azo amidimidy foana zay mantsy ilay eritreritra ao ambadiky ilay izy hoe 50 kilometatra miala Antananarivo fa ny vahoaka de maharaka fa adiditsika nefany tsika mpanentana tsika mpanohana ny filoha Marka Ravalomanana rehetra ny mampafantatra ny vahoaka tsara fa inona ny zava-misy eto amin'ny tany sy firenena ary inona ny lalana atonga atsika ho tavahoaka amin'izao zava-misy zao. Eny ary mamarantsika inara ny entin'ny namana manoa avy eo anivo ny etsika pro Ravalomanana midinana azy sy afatra farany nareo ihany koa toa anao AG de ahoana ny toyina. Ny afatra farany de zao leo ny zava-misy eto amin'ny tany sy firenena ny malagasy leo délestage tsika rehetrarehetra leo tsy fandriampahalemana itsika rehetrarehetra vao tamin'ny novina nisy olana be tao amin'ny commune Lasora dimy hetsy namonoana olona anankiray zao lasa misy couvre-feu lasa misy leo fampanantenana pokaty ny malagasy rehetra tsy lavitra korindrenivohitra nefa lavitra andrenivohitra eny toko ny zava-misy nefa de mampanahy de zao hoe leo ihany koa ny vahoaka de lasa kivy am'le hoe andeha hifidy indraindray ka mitaky atsika anentana ny olo hoe raha leo an'izao zava-misy zao ianao de ny fifidianana ihany no vahaolana ka manentana ny eto anivon'ny HPR hoe iatsika zay ao anatin'ny lisym-pifidianana zay efa tafiditra ao anatin'ny lisym-pifidianana andao tsika hifidy tsika rehetrarehetra zay tafiditra ao anatin'ny lisym-pifidianana satria efa voaresaka teo fa misy ny tsy tafiditra itsika rehetra kosa na tafiditra ao anatin'ny lisym-pifidianana na ny tsy tafiditra adiditsika ny miaro an'io safidy io de manentana fomba rehetra fomba rehetra zay moa ny tenen'ny candidat président Marka Ravalomanana hoe tsy anaiky lembenana manoloana ny tsy fanaran-dalàna sy ny endrika famely volenisa ka de zay ny fanentananay ary ao anatiny atao hoe pré-campagne tsika andao ampahafantarina aely ho an'ny rehetrarehetra fa candidat ny filoha Marka Ravalomanana
ary manana programa map plus. Anisany teboka voalohany zany de hoe sakafo tsika zao reraka ny malagasy nona ny malagasy de zay ny anisany ohatra anisany matao fa be da be ny antony anaotsika ny fomakaravalmanana. Ny programa ny HPR na manarina dia manana aloha ny HPR avaratra manokana tsy piakely rapitso misy fivirina eo Ambotraraba eo de manentana an'izay ny avaratrano tonga Ambotraraba eo kaiky ny Shell eo kaiky ny Shell Ambotraraba eo de eo nareo mifankahita aminay fa ny HPR national ihany koa de manana AG zay fanaonay isam-bolana ao amin'ny QG ao Belair ao amin'ny QG ny KMMR moa zany izy amin'izao maraina tapakandro maraina dia manentana ny rehetra ihany koa avy amin'izany AG ny HPR amin'ny 5 zany zany hoe amin'ny herin'ny rapitso le AG ny 5 ny HPR rehetra mitondra sary tapaka satria izay koa dia manentana foana ny olona rehetra vonina ampandany fomakaravalmanana mba vonina amin'ny lafiny rehetrarehetra araka zavatra ny tenena teo. Eny ary isorantsika namana manoa zany avao amin'ny hetsika pro Ravalomanana nandray anjara teto amin'ny miara-manonja MPS Radio Madary nitondra fanazavana maro samihafa naneho hevitra ihany koa satria dia raharaha lehibe ty raharaha-pifidianany teo mendalana ary ianao atsy ny lalana araka efa mahazatra ao akavy ao. Toy ihany ny fandarantsika ny dikan'izany rehetrarehetra zany tompoko de ny hoe ny fiaraha-mientana ny fiaraha-mientana zay ny tena zava-dehibe zany amin'ity raharaha fiatrehana ny fifidianany ity tsy manaiky lembenana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna tsy manaiky lembena tsy hoe tenitenenina fotsiny fa zany endrika tsy fanarahan-dalàna zany de fa hitatsika sanandro zany endrika family viliana sy famendry fendrona sy ty kilaingalainga ozy le namana any fatra hoe kilaingalainga ty kilaingalainga isanandro ty de fa tsy mety amin'ny vaoaka malagasy intsony satria le zavatra iainana isanandro de manambara ny tena marina amin'ny zavatra miseho eto amin'ny firenena dia zay le hoe raha tena miara-mientana daholy dia tsisy makaiza zany ny ratsy sy ny meritreritra amilivily any ambadimbadika rehetrarehetra ninninna fahaizany satria mazava le teny teo hoe tsy anaiky lembenana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna satria fa misy endrika voamarika amin'izao fotoana zao ny seny mangina fotsiny tsy miteny ary misy toerana hoe mienandray ny mpifidy ao anatin'le toerana nefa ny tany aloha tany mbola ambon'le taremarika amin'izao inona daholo zany rehetrarehetra zany ka zay zany dia misy moa ny afatra metefa amin'ny olom-pirenena de ny mpanohana ny candidat président Makaravalmanana ihany koa de fa manao an'izay andraikitra tandrify azy zay KMMR zao de teo moa zany namana ny teny mba tenenao amin'ny miara-manonjao fa zay raha ohatra ka tsy de hitakitanareo loatra efa sur terrain zay ary efa miparitaka manerana amin'ny Madagasikara tompoko izany hoe fananganana ny KMMR zany satria ho araha maso hatrany amin'ny fotony io amin'ity indray mitoraka ity misy zao ohatra tena mivantana hoe anankiray raha ohatra hoe somary ialantsika kely ny resaka tika Madagasikara ny RMDM sy ny sisa ny FFKM zao de nilaza mazava hoe isaky ny brofandatsambato de aninna isy olona roa isaky ny brofandatsambato anao ny fanaraha-maso isaky ny brofandatsambato de raha hoe tena nisehatra isan-karazana zany miara-metana manao an'izay fanaraha-maso ary le hoe mailoa dia iarahantsika mahita ny vokatra ho avy eo na dia mety eritreritra anao zavatra tsy mety ara ny sasany. Eny ara raisitsika indray ny mpisehatra manaraka satria tena hoe ilaina mihitsy ny fitenenanareo zany amin'itony miara-manonja itony misy ny efa mpiteny eto fa misy ihany koa no tsindraindray misy mbola tsy teto mihitsy ireo lavitra aloha zany zao de efa nyteny hoe tena zay aloha zao fa te sur tena ohatry ny Antuliara dia namana teto zao dia efa napilaza hoe zay aty efa mihetsika efa manao izay azonay atao mihitsy amin'ny resaka KMMR sy ny kipitsipitso ny rehetrarehetra misy ihany koa moa ny stratégie isan-karazany tsy aro tenenina eto daholo fa ny sasany zao fa mangila tsofina hoe inona no ataondreo inona ny angonina ataondreo ary ny sasany dia manana spécialité amin'ny alatahaka io mapy io ane ka nisy nangalatahaka io zay mpanao gazety samy teny zany
mody hoe zao anangala tahaka fa zao afa ny original ary afa mipiraty. Président Mahakaravaly no tompony io. De zao hoe map plus de fa nasiny extrait kely satinan kely sakafo asa lanjambola zany tsy maintsy jerena daholo fampanananasa sisa dia zany le zavatra misy ka ny eto akaiky eto indray zany zao dia aloha tonga dia atsotsika amin'ny teny mahazatra sy ahafantaran'ny olona azy hoe Dadatoa Eli na chef Eli. Midika inona moa zany? Tily izy fa akoatra ny mahatily azy zany dia filolefitry ny RMDM Rodobenimpanondro amin'ny demokrasia eto Madagasikara amin'ny faritry Bongolava ny chef Eli na i Dadatoa Eli ary eo anivon'ny Distim ihany koa izy any amin'izany ny faritry Bongolava zany ny district izay misy azy zany any amin'iny toerana iny. Dia miarabanao tompoko tonga eto amin'ny miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada. Efa teto anao ndre mpandeha zay tamin'ny volana mars angamba iny 17 mars zay mihitsy tsara mihitsy zay le manao précision zay dia veriny eto indray ianao satria mandeha ty raharaham-pireneny ty ary efa akaiky ny fotoana ao anatin'ny fiomanana amin'ny fifidianana antsika zao menanao raha sehatra tompoko. Misaotra anao rina nanasanay sy nanaiky nandray anay. Voaloha teny aloha dia isaoran'Andriamanitra lehibe no name atsika ty andro vaovao ty. Azo atsika miatrika ny tontolo fiarina sy ny zavadretra. Zava-dehibe zany ka dia rano ny amezam-boninahitra sy isaorantsika azy. Faharoa, faly miarabanao rina amin'izay manentana ty fandarana ty ary miaraba koa ny malagasy rehetra izay manaraka ty fandarana ty amin'ny alalan'ny MBS télévision, MBS sy ny ino moa le Radio Mada. Indrindra koa miaraba andreo malagasy any andafy. De misy ihany koa ny Facebook sy YouTube. Zay manaraka sa fandarana ty ary indrindra koa ianareo manaraka an'ity avy amin'ny alalan'ny Facebook dia arabaina avokoa. Irosa midinitsika amin'ny faonekefitra eto amin'ny miara-manonja. Voaloha teny aloha dia misy zavatra anankitelo tiako soritana eto. Andeha sokajiko telo ny malagasy mihena an'ity fandarana ty. Sokajin'olona voalohany dia ireo malagasy avaram-pianarana na teknisianina. Raha vao misy ny lohevitra na lamikevitra dia efa fantatrareo izany. Fa ny sokajin'olona faharoa dia ireo malagasy nianatra. Misy ihany ny fifandraisana. Fa tsy dia ampy loatra ilay fifandraisana dia atonontonina eo ihany. Ilay sokajin'olona fahatelo ireo zara raha nianatra. Misy aza tsy nianatra dia amin'ny toerana karazana hoe midy na close na any ambany ravinkazo zany tsy ampy ilay fanerana isarana. Ka ny faneho-kevitra zany dia kendreko hatratra ilay sokajin'olona faharoa sy fahatelo. Fa raha reny tsy tonga any amin'ny afatra dia lasa mentanentana dia manimbanentana. Zany hoe lasa manao ny tsy fanao izy satria tsy ampy ilay fampita-kevitra sy ny zavatra tiana tonga aminy. Tiako atongavana dia hoe raha alefako amin'ilay faneho-kevitra avo lenta ilay zavatra dia ilay fari-pahalalany olona nefa aty dia lefitra miritra makany izy dia makany dia tsy mifandona ilay izy. Fankendrena mba fanotsy tahaka an'izao mba hatafita ilay havatra. Dia ny fanamarina faharoa, elatsiny raha somary mety misy ianarana voatonona tsina na tsy maintsy ho lazaina mba hampazavako ny resaka. Satria zao raha miresaka hoe ireo président teo aloha, isan'ny tiano resahana, président Ravalomanana, président Rajoelina sa Didier Ratsiraka, dia mba hampazavako kosa hoe tamin'ny fitondrany izay le hoe elatsiny. Ary fialatsiny fanamarina fahatelo dia nitenina ianao namanarina teo hoe mpikambana atao amin'ny télé Madagasikara dia ilako atsiny aminareo rahalahy mpiara-miasa, mpiara-manompo amin'ny fikambanana mpanazava sy télé Madagasikara. Aza makitsara anareo hoe inona ny resahanareo
eny amin'ny plateau amin'ny resaka politika tsy ny politika efa ganotily manao politika fa maolo-pirenena tsy ny foto-kevitra politika no entiko makao anatin'ny fikambanana MTM fa ny fomba fiasantsika satria tsika olo-pirenena manana tsara le lalana folo hoe avany olona rehetra vonona saony namana zany de efa misy ihany fa le politika politisiana angamba no tsy resahana eto zay angamba fanamarina vitsivitsy mazava zay ka momba ny zay indrindra miatrika fifidianana amin'ny malagasy tsika menakaviny dikany zay tsika zany zao chef Eli dadato Eli aty alohan'ny fotoam-pifidianana efa ofisialy io amin'ny 6 novambra dia misy ny hoe tontolo-pikarakarahana nanaraka ianao tao any teny nyteneniny président Marc Ravalomanana nanoloanan'ireo CENI nanoloanany mpamatsy vola sinsisa amin'ny fahitany zava-misy amin'izao fotoana zao aloha amin'ny tontolon'ny fikarakarana misy ny tsikera misy ny zahatra hita hoe tsy mety ny CENI mangina fotsiny hita hoe sao de mitongilana sinsisa tena indépendance sy indépendant ohatran'ny manahirana ny am'laza azy fa manoloana an'izany koa nefa de hoe tsy anankilembenana manoloana ny tsy fanaran-dalàna ny candidat président Marc Ravalomanana sy ny mpanao anazy ahoana aloha fandraisanao an'ilay fanazavana nentin'ny candidat président Marc Ravalomanana teo ampifandraisiko le tenin'ny président tany andafy hoe idada tamy 2002 ty fa tsy dada tamy 2018 misy zavatra nanirena manko le voka-pifidianana tamy 2018 de hoe tia notongavana zany de hoe tsy anaiky lembenana ary tsy levitra mihitsy manoloana ny zavatra tsy rarina na tsy mety ny trango eo sy ny tsy fanarahan-dalàna de namafisiny ko zay rehefa noana tamy CENI de ampahafantarina inareo zany fa tsy andefitra zay ary tsy anaiky manoloana ny zavatra tsy rarina za kosa nefa amatompona ndraikitrahako ao anatin'ny RMDM sy manana ndraikitrahako ao amin'ny distim anitsoromandidy ary koa ao anatin'ny kamemera dizao alaviritsika mpanarady amin'ny Marc Ravalomanana sy mipanoa anazy ny korotana fa ny sasa manko miantsy korotana tedaviny tsy afitanan'io fifidianana io fa izao mahatoky ahako ny programan'ny FFKM sy ny lamina petrany satria izy raha nanapa-kevitra tamin'ny fiaonambena tao my tany Ambatondrazaka ka namafisy ny teny amin'ny fiaonana teny fifokry ilafy ianao nanatrika tao de zahako nanatrika ny fakakevitra sy fametrahan'ny rafitra ny FFKM voatsela kory zay tany amin'ny Région-Bonkolava de natsapa ahako fa tena mipetrapetraky ny azy ary zao no nataony hoe efa fanapahan-kevitra hoe andray anjara amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana melo sy aoriana ary mandritra ny voka-pifidianana sy ny fiainam-pirenena rehetra melo mandritra aoriana dia voarisany tam'izany de hoe ametraka solotena anankiroa isaky mibro-pifidianana manerana Madagasikara naiza anara-maso ny fifidianana zany fahitana zavatra fahavonona zany de hoe mampahery sy mitondram-bavaka ny FFKM mahako ary ko efa fanantenana ho atsika zany fa mipetrapetraka amin'ny akabeny ny fanaraha-maso ny voka-pifidianana sy ny fizotra ny fifidianana kanefa koa tsika olo-pirenena rehetrrehetra manoloana an'izay tafiditra ao anatin'le mpifidianana andraindraikitra anara-maso melo sy aorinany ary aorinany fifidianana le zao manko misy intox na razaka fandemetsagny nalefina ka io ane na ifidy anao na tsy ifidy ny teo ihany ny eo na iza no voafidy eo na iza de ny teo ihany ny teo ay misy mandefan'izany zany de mihitsy zany zao kanefa zao sahitsika mandraindraikitra andehanao ohatra anankiray azy zany zao fahitanao azy ve mbola mandaitra amin'ny malagasy zany intox zany raha fahitanao ny malagasy amin'izao fotoana
amin'ny epahany efa tonga sain'ny olona fa amin'ny epahany koa mbola mirisy mirohevitra ka izay mihitsy no anetanana antsika avy amin'ny alalan'ny any aman-jerodranyzao hoe andao reto andray anjara la izy dia anao ohatra anankiray aminareo azao ataoko fatsosarotana izy Andriamatoriana mpandray anjara mpanetaneto dia ao anatiny koa Andriamatoafaniry andeha ataoko ohatra ary zany zao hoe izy ro lany candidat amin'ny président de république ohatra zany azo antsika saran-tsaina Andriamatoriana atosiky ny ry zalahy ho candidat ny hafa fotsika kosa isafidy any Faniry dia zao rehefa tsy mandray andraiky tsika tsy vonona andatsabato anona zay candidat evertsika fa mety dia kotiny efa mampandany sady iny any Andriamatoa riana zay satria ny anazy miazakazaka anona azy fa nenao kosa mamitana iny enao ohatra zany ohatra zany fa tsy zay misy misy mandray zany ohatra zany mampazava azy ohatra manko zany zao mitaky misy olona mitaingina lakana dia rehefa mitaingin-dakana mitana fivoy ianao dia ny fivoinao hipetrahanao lafina dia ilay lakana aivaivan'ny rivotra sy ny onjan-drano iza no vomafy tsy ianao ny lafika an'le fanafina fa tsy nampiasa azy mitika zany satria tsy nandraindraiky ty natongavana zany dia raisiny indraikitrao andao fanentantsika andatsabato amin'ny 9 novambra io ianao zay voasoratra anarana sahi mijoro mandray indraikitra ary ianao vao hika akolaka na mivatana tsy tao anatin'ny lisym-pividianana etan'ny olona azy vidy andao hifidy adidinao zany fa rehefa mandray indraikitra tsika tsy misy mafy tsy laitra ny zoto ary firaisakina tsika noery andehanao ohatra anareo anankiray zany zao ho anareo mpiaino fa meny radio fotsiny dia mandraisa zavatra zay akaikinareo na boky na kahier na lovy finanana na zay zavatra azo azony dia ianareo mijery tele kosa dia zao ty boky ty zany zao apetrako amin'ny fanondroko ao raha vao miala ty tanàna mametraka azy ty dia fantatrareo fa enjery izy zany zay le hoe olo-tokana tsy vahoaka fanondro-tokana tsy mahazao ary atsangako indray ny ratsan-tanako fanondro sy ny ekibe mbola apetraka eo ihany io dia tsy maintsy hitongelana io enjera ihany fandely aloha saran-tsaina nge ho anareo meny radio fa le ratsan-danana dimy mihitsy mijoro dia apetraka ao le boky na kahier fa ozongozony iny tanareo am'izao anareo mijery tele fa tsy enjera mihitsy iny satria miara-mandray indraikitra le malagasy rehetra rotra andao hifidy miara-mirona dia miara-manonja dia miara-mandray andraikitra dia miara-miketrika ao tsara zay tsara zay zay le firaisan-kenaka zao andao atrehtsika io zavatra io fa tiako io ndalana anankiray azahotsika manaovany tantara ty anontaniko kely ny ray aman-dreny satria fahitako anao zao efa vokotaona ihany efa nandalo fotoana maro zany ny tanora dadatoa elino maronisy raha hoe ny statistika ny tanora ny maronisy dia samy mivoy ny tanora daholo enonao atsika enonao atsika ny tanora dia inona mba teny hoentinao zany manoloana n'izay le hoe tanora izay satria raha jerenao zany ny lisym-pifidianana na hoana endrik'io lisym-pifidianana tanora mibetsaka ao raha jerena ny salantaona sy ny vehivavy tsika lehilahy moa zany eo ihany fa raha salanisa dia zay ianao efa nandihy fotoana maro dia maro dia ahoana no fahitanao zany ny am'izao fotoana zao dia eo koa ny afatra ho an'ny tanora satria zay ray aman-dreny tonga teto na nytaniana teto dia samy milaza hoe efa ely zay niainany zay zao fa fotsivolo zay zao fa 20 taona zay zao fa 70 taona mihoatra za moa tsy anontany taona ny dato ely fa mbola tsisy fahoriana ohatran'izao teto Madagasikara ka amin'io fifidianana io no anovatsika azy ahoana ny mba afaka hiteny kely ve ianao momba an'izay ary raha ianao no anontaniana
hoe tena hoe vavolombelona zany am'ireo vampitoana nandalovan'ny firenena ka tonga ty amin'ny 3 sy 4 vaovao farany teo zany zao de ny hoe miparitaka ndray a ny lefakozatra aiza le malagasy tena mampalahelo tsy ohatr'izay ny tenenao teo namanarina hoe efa nahazo taona mariny zany efa nandalo 570 lohataona ny tenanay ary efa tamin'ny taona 1965 ny fanoloana tany amin'ny parti politika ary efa nisetra fifidianana tamin'ny vondrom-bahoaka itsindraram-pahefana tamin'ny taona 570 sy 700. Inona moa ny ijoroanay? Nenay efa vita, efa masandro mody, fa ny ijoroanay sy kelizanaina dia ho anareo tanora zanaka ny mbola kelizanay ainy ary mesaka izay mampita le fanilo mampita sy anareo ny tompony androany sy ny rapitso ko samy mandray andraikitra. Ianareo maro anisa dia raiso ny andraikitrareo fa aza manaiky rivera avirainy olona. Ny sasany eny manko zao dia fa mandehany amin'le hoe mizara baolina, mizara maillot, ny sasany aiza hoe mba ialany ny tanora vola, iala vola fa tsy variana amin'ny zavatra mahadoelona. Ny sasany koa efa mizara koveta, efa mizara potovy sy fa mialo faliana. Tsy maninona zany raha misy manome inona moa ny olona nafaraiso zao. Aza mivarotra amin'ny fanahanao fa fataro sy olona afaka ampandroso anty fireneny ity, anafaka atsika amin'izao keja mifahantrany zao. Tena namana ny rina, tena mantra ny olona ambanivohitra, tsy ny any ambanivohitra fa ny an-tanàn-dehibe na ny amin'ireny vohitra faritra Tsoromandrida izy misy manana varavarana barata mba hiditranony. Ahoana tsara? Varavarana bararata. Varavarana bararata. Le barata zany no atambatambatra ny atambatambatra iny nidim-baravarana. Iny nidim-baravarana. Tsy bararata na vika na volontsangina zany alalantsika tsony fa tsy mahavita azo fisaka tsony. Fantrano zany. Noho izany le izy mila mandray ndraiky tsika novany tantara. Tao miara-manohitra sy mpanohitra ihany ao anaty fanoherana moa miresaka an'ity fanoherana ity. Fa razonareo atao ianareo amin'ny fitondrana mba miangavanareo tanandroa ange na afaka mairana dezenareo na izenareo ianareo minisitra mihitsy azy raha mety mba manaova skobido dia akanjo tsotsotra dia mba andana ange mba makary eny tombadinga amin'ny 3e angary na amin'iny tany menandrefan'iny tsy lavitra tsy lavitra ny vita Antananarivo na ere Akasina na ere Anosizato ery ahitanareo fa tena mahantra fa tiranovana ny olona tena mitrosina mihitsy dia atsapanareo hoe kaifa izao le izy ka zany rehetrarehetra zany taratra ny tsy fahaizana mitatana ny firenena. Raha manilika manko nareo hoe nisy ny Covid, nisy ny tany Ukraine sy ny sisa zao tontolo zao tratra ny Covid daholo ny firenena rehetra dia andeha koa ny zaka ny vokatry ny tany Ukraine sy ny Rosiana. Fa reny fireneny reny nandroso na ny tanany laharana fa naninona ianao ry malagasy nanidina laharana ary amin'ny mba tsy tenena gidamaimbo ary amin'ny laharana 5 amin'ny firenena rehetra eran-tany. Lazain'ny mpitondra mantsy hoe tsy dia nietsika ane le tany fahatrana i moa zary zareo miteneny izy moa dia hibangatena fa nanagany zany. Noho izany le izy dia manentana anareo tanora izay sahy mandray andraikitra andao ifandrimbontsika hanovany tantara dia samy miroso amin'ny fiatrena sy fanomanana amin'ny fifidianana. Mailontsika amin'ny lafindrehetra satria nratsy kely lalana. Feto zany zao hoe ao ilay mpanara-maso rehetrarehetra ao koa ny internasionala izay mety ho avy ao tsika ny organisme etateurana fa ny tena mahavelom-panantenana ary sy maharesy lahatra dia nanatrika ny faneronana ny fametrahana ny installation ny rafitra FFKM sy ny fakakevitra tany dia
mahavelo-panantenana io ary mampahery anareo fa afaka ao anareo. Ny fefakay moa zany ray aman-dreny mpiangonana Ray aman-dreny zareo ia. tsy mitazapotsiny fa tena mandray ndraiky ary manome modely. Ny ato amin'ny mpanohana ny candidat président Marc Ravalomanana ahoana ny fietsiketsehana isan-karazany ihany ka ememera mifaritry bongo lava any aminareo any zany sy ny fafanentanana isan-karazany. Raha resahana andray-bava manko ny atao hoe RMDM dia izy olona rehetra lahatra sy mahafantatra fa tsy mandeha ty fitondrany ty. Ny ka ememera indray na iza niza Zay indrindra. resy lahatra fa Marc Ravalomanana no candidat mety havitan'io. Ka raha voninareo anoana raisana tanandroa tongava natany amin'ny tokony izy natany amin'ny fikambanana izy na olon-tsotra tongava fa raisana tanandroa. Zay ny komity manona Marc Ravalomanana. Tsisy manosy botanana eo. Nisy vahiny azafady ray aman-dreny Dadatoa Elia somary anapaka kely ianao fotsiny nisy vahiniko teto tato amin'ny miara-manonja MBS Radio Manda. TGV le namana io tanora izy tany amin'ny faritra Tuliara teto izy dia niteny izy hoe zaho sy tena nanenina fa zaho metsy iny tamin'ny fanapahan-kevitra taloha fa tena anohana ny président Marc Ravalomanana amin'ity sy raha ilatsaka tamin'izay mbola tsy niteny président Marc Ravalomanana ilatsaka fa teto izy teto dia resy lahatra izy zany ka ianao moa tena hoe tsy manavaka fa na ireo mivatika ara tany amin'ny hafa tany nakaty dia raisina zany rehefa manaraka tsara ny lamina. Ka io indrindra manko ny resaka Satria misy karazany mantsy le tsy misy hoe mifanelikilika mihitsy. tsika tsy rano mikopa ka tonga namana vao mavomavo ary misy mihitsy zany zao tena nanohona tena atao ferivana metraka ny fitondrana io mpikambana atao amin'ny TGV ary misy keo ary olo mofidy tamindreo antoko mpanohonana io dia laza hoe resy lahatra zay fa alaonay miara-dia aminareo dia ahoana nefa hoy izy toy izay raisina tanandroanareo fa mandrosoa ny avaram-patana fa miara-miasytsika ifandrimbona anovana ny tantara. Satria firenena samy tompony Madagasikara. Amarana ary tsika Dadatoa Elia tena maray aman-dreny ianao inona no teninao farany sy mba mila tsotra ny ray aman-dreny koa zany satria hiatrika raha manga ny firenentsika Dadatoa Elia. Misy bolana hoe vary tsy fotsy tsy andaona asa tsy vita tsy fanakonana koa dia tsy mitsahatra manentana atsika rehetra andray anjara mavitrika fa dia amin'ny fireneny ty fireneny raha manana ary tiako tsy avina kely manko izy ny hoe le fanelingelena natao amin'ny fitondrana rehefa midina makany ambany vohitra hoe manabe olona mamory olona takan'izao dinjena reny nanapahana bomba lacrymogène sy ny sisa reny sy ny fanelingelena maro samihafa. Deto atserovako anankiray le teny Baden-Powell le nanorona ny scoutisme. Ahoana izy? Dia hoy izy raha nangana fandaharam-panabeazana ho an'ny tanora sy ny ankizy nareo dia mandana aloha antaniny boakely inona le ilainy inona ny tediaviny inona ny mahaliana azy fa miakina amin'izany no andrafetanareo fandaharam-panabeazana mamaly ny filany. Dia zany hoe inona ary ny hevitra izay midina maka ny fotony président Marc Ravalomanana sy ny ekipany minetahitan'ny olona mijery ny zavamisy fa miakina amin'ny zavamisy no andrafetana politika entina mamaly ny filan'ny olona. Tsy tahaka ny atao amin'ny sasany ohatra ary isahako anao zany zao anao téléféry satria mivaolana amin'ny embouteillage satria hitany sasany tany an-dafy hitany tany an-dafy dia zany mahaliana azy dia zao ary nisy vandeha zao raha vahaolana amin'ny embouteillage eto Antananarivo sy ny sisa nisy namana fantako zao mpiasa mporo dia nilaza fa 80 isan'andro ny fiara miditra ao amin'ny porony Tomasina afa-tsy miditra avy any Tuliara marina zany ka raha 80 zany hoe ny 80 isan'andro zany dia atao hoe misy 5 isan'andro amin'ny porony Tuliara zany dia fiara 580 isan'andro ampitomboy amin'ny 80 sy 300 andro fisisehany tômôbila
mahavaolana ve raha fitaterana andresahana andehanao etiko ivahina aneritreritra ao any am'irey zao mibetsiboka zany lalana makanikandreo zany tompoko mitabaka aloha ohatra hoe mialaisa miala maiva-tanàna ka eo mazoma de vavaramy ny betsiboka aloha midikoba fa manomboka eo mirotsaka any ambavarano tobile mandalo an'izany matsamena mena vava kely mahery reny ranodikay zany any fivondronanakandreo aveo ndray mbola mandeha any jijipasika any anaty bararata fotsiny ray zany raha fitaterana zany resahana ary tamin'ny kongresy teo misy olona avy any anosbenala le congressinao Tanjombato le nataotsika teny Tanjombato congrès national ny tim iny nylazany avy any Tanimbaomanapotsy maro lamba anina le nyteneniko teo le avy ato Moramanga makany anosbenala moto sisa no afaka mandeha am'izao izy fa raha zany tômobila zany baibay problema transport dolodolo ane zany raha miala eo tsy mandidry zao any amin'ny lala mainty rano oka fotsiny 40 kilometre adray 400 kilometre andoavan'ny olona 10 alina sy ray etsy ny frais 10 alina sy ray etsy problema transport dolo zany raha mametraka priorité mifanjakana zany ho an'izany transport zany ny tokony atao zany ny tokony atao ara le resaka valeurna olanina ny samborona andanina ny teleferi de nisy nanamananao kajo fa hoe raha ividanana tracteur de mahazo tracteur dolo ny commune rehetra eto Madagasikara entina mamadika ny tany azoona vokatra hiala misary jereo ohatra n'izany le zavatra tino tenena isarina ny saitsika de hoe inona le maika amboniny maika ohatra manko sa misy fitenenana hoe ronono mandroatra salaka tapaka rafozana tonga samy maika ireo fina le maika amboniny maika zay mitondra tokony ay manavaka le maika le izy de verenako ely hoe fakakefitra natao ny président Marc Ravalomanana andreny filan'ny olona ve le teleferi filan'ny olona any amin'ny transport mahavaly olona ilainy transport ve de zay angamba izy ny saritsika ny hoe raha nagnengeleninao Marc Ravalomanana sy ny ekipa nandenaka any de fantatry ny olona fa atsojay sy tsy rariny atao aminy reny de nefa miasa koa mananka-pahavaliny vahoaka nareo de lasa mamevana ny aty fa lasa manilika nareo ka aza atao re le zavatra ohatrandreo fa zao raha tadidiko tsara manko le natao fa tany Atsirabe le fakaletsika nataony Timatany naninona ny zareo tokony fitondrana tany mananjary nanao afaka nanao nalalaka ny tianao tenena am'izay zany misy fitondrana amin'ny tanily eto fa raha ray aman-dreny tenen'ny président Marc Ravalomanana tao amin'ny radison iny maly ka zay indrindra manko le tanily amin'ny tanily ka tsy mandaminy io e tsy painso izy izy fitain'ny tanora eny ary tsy poinsa io fa le fiaina amin'ny tany malagasy ao tena tsy poinsa mihitsy eny ary soratsika dadatoa Elina chef Eli zany izay distime izy any Tsoromandidy any ary filoha na vice président ny RMDM fahatry Bonglava nandray anjara sy nitondra fanazavana teto maro ny zavatra nyteniny ka dia ambava manampometrehitra misaotranao tompoko mendalana rehetrakovakopoka ho an'ny piano sy pijerehetra ao ny lalana ao akavy ao toy ihany ny fandarantsika miara-manonja eto amin'ny MBS ny radio Mada tena le hoe fampandraisana anjaranareo ny tena natao zany ary le hoe feo sy ny fomba fahitanareo olo-pirenena ny raharaha am'izao fotoana zao mihitsy no tena ilaina ihany keo dia izany ny antony reny ary de mena sehatra mihitsy anareo aneo hevitra zany sy milaza ny zavatra any rehetrarehetra any ary rehefa aravina le izy de tsotra tena hiatrika an'le fifidianana ihany no ahafahana atao hoe ialana amin'ity fahantrana ity misy mamikitra mafy mihitsy ao asa reo inona re no sary anehoana zany
fa tena misy mamikitra mafy ianao na dia efa tsy tafavoaka tsony azy, efa tsy kiletsony, zay ny filazan'ny tanora azy amin'izao fotoana efa tsy pince tsony zany ray aman-dreny teo, efa tsy ao tsony satria mipotra daholy, tsy vitany eo dia mipotra ny ato, tsy voavany ny olona anato dia mipotra ndray ny olona anato, dia le famahana olana inona no atao, lasa tipitopy, lasa hoe fitondrana atao hoe mitazona hoe atao sisa zay hoe efa etoka atao ahoana zay sisano zavatra hita zany. Ka tsika ihany koa tsy lany andro amin'ny fitansana efa tsy fahombiazana fiainana isanandro fa any amin'ny fifidianana zao, arakaraka ny mampanatona an'le fotoana fifidianana no mampitsamboamboatra sy mampikiropaka ny sasany sy mampandeha ny sain'ny sasany any ambadika any. Fa ny ato amin'ny mpanohana ny kandida président Marc Ravalomanana kosa dia efa mazava, petrapetraka tsara ary mandeha ao anatin'ny miezaka, zay mantsy ny tenen'ny kandida président Marc Ravalomanana teo le niona tamin'ny CENI zany le maly hoe zay ne ozy ny kandida président Marc Ravalomanana miezaka mihitsy, miezaka manaraka ny lalàna, miezaka manampy anareo ary hoe tsy ho avaty mihitsy ny hoe isin'ny korotana raha sanatria hoe misy an'izany tsy avaty, filaminana ny tena tadiavina fa le zavatra miseho bomba lacrymogène iza zany niteraka mitondra ny tsy filaminana amin'izany, garde-corps n'olona, garde-corps rapprochean'olona ry asorinao nefa olona manana sata manokana, reny zavatra reny dia mampisaina ny vahoaka reny, ary raha raisina amin'ny lafin'ny fomba fijery hafa dia ny hoe tena miariary zany rehefa reny zavatra reny ka iza moa mivoa amin'ireny, mieritreritra ve ny sasany hoe tifirina anipazana bomba lacrymogène ny kandida président Marc Ravalomanana dia tsy andeha tsony, tsy any mihitsy, aza manofy tena leo reo timindreo rehefa sakanana lava ny arabe rehefa tao an'izao aza manofy, fa firenena no jerena, tsy maintsy mihoatra foana an'izay hoe sakatsakana sy ny zavatra isan-karazana zany. Ka ity fifidianana ity kiondalana io dia tsy maintsy miatrika an'izay zany, tsy hoe miatrika hoe tenenina fotsiny, mpamendrifendro tsy maintsy misy synareo fotsiny zao eo ho hitantsika eo, fa amin'ity zany tsisy anaiky-lembenana intsony eo amin'ny resaka hoe familiviliana sy ny famendrifendrona sy ny fampitahorana sy ny fanakatsakanana isan-karazany. Porofon'izany, inona zany ny porofo hoe tena vonina irosatra amin'ny farany ny mpanohana ny kandida président Marc Ravalomanana, inona ny porofo inareo? Tsy dia hita tsehatra ety amin'ny latabatra ety intsony ireo ampisehatra maro fa efa sur terrain daholo, be dia be ny antso ao ambadika ao, efa sur terrain zay, voamaly zao ny antsony avy any Andrepa, ny antsony tenanay ny avy any Andrepa, efa ketrika mafy zay, efa tena mietsika daholy manangana ny KMMR, tsy hoe tatitra vilana ohatran'le fikarakarana sasany jeu de gilles hoe milamina io dia manontany amin'izay mpanao gazety hoe sao dia ho afa baraka amin'ity tsika Andriamatoa président, sao dia ho afa baraka tsika, miorana nanontany an'izay mpanao gazety ianao manjery-panjakana io zany filoam-pirenena hafa milamina io, ay tatitra tsy milamina riva andro vitsivitsy taoriana zay dia nitenin'ny fédération PTP tena tsy lasa mihitsy, dia manindry indray ny avy aty amin'ny fanjakana mety io fa efa tena milamindama, efa tena milamina ahoana, sordira fe ny tanànako sao ao anaty sordira fe Mauriciana sy ny Renone no raisinao, tamin'ny maraina zao zay nandalo tery manjaka ray tery mba tsy hoe tsy hanononona foana ny anaran'Andriamanitra hoe Andriamanitra ozy le ramatoa, inona ty sordira ty zao ve nao ndray jeu de gilles nefa avy retrana ka asa hoe inona ny tatitra tonga any ambony any, hoe milamina mety amin'ny fiainany gasy zany ny tatitra any, andry zareo zay fa raha hoe mampiplusy dia miainga tamin'ny zava-misy sy ny zavatra hitan'ny président kandida Marc Ravalomanana io zavatra io, tsy mandehandeha fahatany io tompoko, ary io tsy hoe nindrakindramina tatsina hoe natao kopy tatsy taroa, tsy mpanao kopy zany ny aty amin'ny mpanohana ny
ny candidat président Marc Ravalomanana ty tsisy resaka copie original ary raha vao mapy zany a dia izy zay de ty zany zao nisy hoe plus satria izy nandenderaky ny Madagasikara. Iny ary raisitsika indray ny mpisehatra manaraka tonga ny avy any amin'ny faritry Vakinakaratra, raha vao miteny hoe Vakinakaratra moa zany de Razistain zany no eto akaiky eto satria Faratsio izy fa tsy Faratsio any a. Raha vao miteny ianao Vakinakaratra ao Faratsy Hoatany fotsy Betafy koa mbola izy a, Mandoto koa mbola izy a, Atsirabe koa Atsirabe ny tena izy. Atsirabe ny tena izy ao ny renivohitra Vakinakaratra ao fantatsika moa zany zao ny fiainana amin'ny rehetrarehetra any. Ka miarabanao indray Andriamatoa Razistain zao zany aloha de hoe fa mandeha tonga de eo ny resantsika ny fametrahana ny KMMR any rehetrarehetra any a aiza ho aiza tsika aloha zany hatreto tsy hoe aiza ho aiza moa tsy fiteny zany hoe aiza ho aiza zany keo aloha fa raha hoe miresaka fotoana dia hoe ahoana zany ny fipetrany hatreto ny amin'ny fananganana ny KMMR ny rehetrarehetra any sy ny fanamafisana ny zavatra amin'ny izay hoe mpanohana ny candidat président Marc Ravalomanana zay. Voalohany indrindra misy arena dia misaotra an'Andriamanitra lehibe aloha tsika satria nomeny tombonandro, nomeny fahasalamana, nomeny sakafo aza saza ho an'ny nofo na dia atao hoe mafy aiza le fiainana satria Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetra. Ary miaraba misy arena ary miaraba ny Radio Mada ary ny télévision na MBS ary miaraba ny teknisianina ihany koa satria izy no mitirakira ny bokotra maro loko ao ambadika ny fitaratra ao. Ary miaraba ihany koa ny reo namantsika zay mpila ravinahitra na efa monina ela any andafy any satria namantsika ihany koa izy. Ozy ny fanontanianao teo hoe manahoana ny fanomanana amin'ny fifidianana ny KMMR, ny K25, ny Distim, ny Comtim sy ny fikambanam-behivavy eny fa na dia atao hoe ny tanora indrindra dia fa eo an-dalana mihetsiketsika daholo ny rehetra indrindrindra ho anay any amin'ny Vakinakaratra iny district ny Faratsio sy ny commune ny Vinanony, ny commune Miandrarivo, rehefa commune rehetra zany mandrafitra ny district ny Faratsio mahazo ny réseau ny Vakinakaratra zay zay voalazanao teo. Betafy Mandoto, Hoatany fotsy, maro be tena maro be izy raha ho tansatsika tsy ho vitatsika vetivetika. Dia efa ao an-dalany mihetsiketsika daholo zany rehetrarehetra zany indrindrindrindra hoe amin'ny Atsirabe efa ao anatiny mihitsy tsika amin'izao fotoana izao. Fa manao an'ny aintso zavatra reo namana mpiara-miasa rehetra any anivon'ny réseau any Atsirabe iny. Amin'izao fotoana izao dia fa mitodika atao hoe amin'ny atao hoe fifidianana amin'ny masony rehetra na ny eritreritra ny olona isam-batan'olona efa mifantokany daholo ny sainy tsirairay avy satria ity ny ko an-dalana ahafahana manala an'izao tena fanotrahana izao. Ary reto nanomporofony ny vahoaka no atao hoe fametrahana ny filoham-pirenena zay tiany hitondra azy ao anatin'ny 5 taona. Hotsipihetsika tsara misy arina le hoe sisa tsy vita tamin'ity fitondrany ity mbola ho atao amin'ny manaraka tsy izay mihitsy le izy fa lasa ohatrany hoe manabady vahoaka mantsy le mpitondra. Izy moa teny zany hoe zay sisa tsy vita dia atao mandamanaraka reto mantsy manao an'izay reto mantsy manao an'izay fotoana izay hoe any zavatra tsy vita tamin'ity fitondrana 5 taona ity dia mbola hotohizana 5 taona farany dia mbola hotohizana amin'ny septambra dia mbola hotohizana amin'ny mandamanaraka indray. Misy ny tena raha hoe mandaa efatra mihitsy zay zany le eritreretiny ka reto mpitondra reto zany raha ohatra ho soka jitsika amin'izay zany le zavatra ola zany dia ohatrany hoe manabady an'le vahoaka mihitsy le mpitondra zany raha zay zavatra zay zany no eritreretina. Ny fanarahana aminao ny fanarahana mpitondra iray sy ny meny lalam-panorenana ny lalam-panorenantsika malagasy zany dia 5 taona ihany. Tapitra ny 5 taona. 5 taona tsisy fameriny. 5 taona tsy misy fameriny io tapitra ny 5 taona. Dia miverina ny vahoaka ny fahefana. Miverina ny vahoaka ny fahefana. Vahoaka indray tompony teny farany indray amin'io. Fa tsy mbola elazy ianao hoe mbola afaka hotohizako indray ty. Fa tapitra treo le 5 taona. Ka zay ny ilazako manao anao hoe aza barabaraina le vahoaka na aza entina badobadona na entina hoe tsy nianatra dia ho ambakambakaina amin'izany fa vahoaka ny tompony teny farany 5 taona fanarahanao aminy
de zay tapotra treo araka le teny antsika teo verina am'le vahoaka ndray le fehefana de izy ndray ny tompony teny farany izy ndray no mijery ny olona hitondra azy ndray aoriny le 10 taona elany mpitondra 10 taona teo aloha zay ny zavatra misy zany raha amin'ny akapobe no jerevana ny vahoaka namba vohatra rehetrarehetra ray manontolo satria izy efa no milaza moa hoe ny 220 ny vahoaka malagasy dia tatsasy amba vohatra avokoa ary ny olona tsy de nianatra loatra ny tena maro ao anatin'le vahoaka malagasy ananivon'ny fiarahamonina anamba vohatra any ka izay zavatra ray zany hoentiny reto mpitondro reto hoe abadibadona le olona fa tsy mahalala ninina na fitafitahana kely amty vary rokolao sy lambahoany kely sinsisy ty de ho fitafitahana le olona fa tena mampanahelo ny zavatra tahaka an'izany misy anankiray kely zay tsaritra kely misy arina horesahako kely vetivety ampitsaivina kely ampianatsika na ampijery atsika am'izao tapamarainy zao raha ijery ntsika ny zavatra lasa taminy ataotsika hoe tamin'ny 2002 nakaty de zao ny zavatra misy le mpitondra many tsy mahay makalesona ary tsy mahay mieritreritra tsara am'le zavatra tokony hoe inona ny tena filan'le vahoaka de inona nety tsy nety nandritriny tamin'ny 2009 nakaty io inona zavatra tena tsy nety tao anatin'izay satria fahoriana rehetra sy ny problema rehetra tamin'ity fitondrany ity vao hitatsika vao hoe nitranga daholo zany zay rehetrarehetra zay zany olana rehetrarehetra zay ary zay olana miseho eo tsy voavahandro zareo mihitsy fa vao may ara mitombo ohatrany efa hoe tratran'ny kansera mihitsy zany raha zay ny ilazana azy zao ary le izy nanonga ampanjakana izy tamin'ny 2009 potika zay tsy potika ary rava zay tsy ho rava indrindra fa hoe ny fiarahamonina de potika tanteraka tsony tsy misy tsony natao hoe tena mamalagasy indrindra fa hoe tena hoe eo any zanaka sy ray aman-dreny de nanjary tsy nisy tsony zany rehetrarehetra zany fa potika treo tsisy fanajana tsony ohatra anankiray zao hoe raha mba misy zanaka andeha sambotra 2 arivo kely anany ray aman-dreny de tsy misy tsony le fifanajana tsy mipetraka tsony zany le hoe alao veritsika alakalambola to zay veritsika alakalam-pihavanana fa am'izao fotoana zao zany raha jerentsika amin'ny akapobeany de hoe alao veritsika alakalam-pihavanana to zay veritsika alakalam-bola very zany zay tsy misy tsony zany ny asina mamalagasy atsika tsy mipetraka tsony nefa zany tena nisany voizitsika isanandro zany atao hoe mamalagasy atsika zany indrindra fa hoe fitafy ary de efa lasa mivoanana ana mitsizy ny tanoratsika na nataoko hoe ny rem-pianakaviana ary de lasa manao fitafina de lasa efa manahirana be zany le satria potika tao anatin'izay rehetrarehetra zay inona ny tiako lazaina am'izay ozy misy eriny nandeha ny 2009 nandeha ny fanonganam-panjakana sy ny sisa de io ny zavatra nisy de rehefa nitondry ty mpitondra fanjakana ity zany fa tondry izy araka ny zavatra nylazainy hoe voafidim-bahoaka tamin'ny fomba demokratika izy tamin'ny 2018 io ny tetezamita moa zany 10 taona iny efa tsy resahana tsony fa de efa anisan'ny tao de efa potika daholo ny repirenena sy ny rehetrarehetra ray manontolo zay azy teo sy ny fananany mpitondra teo aloha lasa mipotipotehana na midimidy natao tantely afadrakotra natao akitrano atrano zany rehetra zany efa izy daholo zany de rehefa nitondra izy de tokony ho tsapany hoe tsy akasitrahan'Andriamanitra ny zavatra tia natao ty satria rehefa nanao an'izay rehefa nitondra tam'izay lazainy fa fomba lany tamin'ny demokratika zay de miseho daholo ny rehetrarehetra inona le hoe miseho izy ianao tonga ny cyclone potika ny tetsy potika ny taroa ino ny cyclone iny moa efa tsy magaga fa misy foana iny rehefa tonga ny hoe efa avaratra de misy foana de rehefa nandravarava ny cyclone namotika zavatra maro de tsy voava zavatra potika tao an'izay rehetrarehetra tsy voavoa hatram'izao fa mbola mitondra takaitra ihany mponina nandalovan'izany rehetrarehetra zany de araka le teny ankity hoe efa tena tratran'ny kansera mihitsy le Madagasikara tonga indray ny Covid nisy famatsim-bola goavana be zany nanaovana an'izany rehetrarehetra zany itrehana n'le izy dikan'izay zany tokony tsy hisy olana mihitsy zany raha ny zavatra misy no jerevantsika anefa nanjary tsy voavahy any le olana tsy voavahy any le olana tsy voavahy any le olona miamantra ihany ny sain'ny olona miapotika mivarina any am'tsizy ihany ny vahoaka lasa mianona ihany ny orinasa manjary metsy misy ihany ny orinasa teo aloha kely lasa mikatona tsikelikely tsy mananasa mitombo ihany nefa ny tanora mitombo isanandro ny feno 20 taona
teraka isan'andro isan'andro any ny raim-pianakaviana maty ao anatin'le fiterahana mimaty any misy folo isan'andro isan'andro any ny raim-pianakaviana no maty eo am-piterahana am'izao fotoan'izao ndray hoe tonga indray le lefakozatra indray tanana indray ny olona nefa zavatra efa tsy nisy zany fa tsy nisy tany aloha zany zavatra miseho amin'ity firenentsika ity dia nidikan'izay zany a efa tsy tian'Andriamanitra hitondra an'ilay Madagasikara satria izay rehetrarehetra zay tsy azo tamin'ny alalany fahamarinana hoe tena safidin'ny malagasy marina no mametraka anao eo amin'io sezy io dia ininao a atao fanahiniana mihitsiny a no hipetrahanao amin'le seza dia nidikan'izay a ikideva n'le alahelo-mbahoaka zany le mpitondrantsika amin'izao fotoan'izao dia manjary lasa tondra enta-mavesatra be zany le vahoaka malagasy amizaka nitseranay ozy ny fomba fitenitsika mahazatra azy zay zany le zavatra misy ka ny tiako ampitsaivana zay zany mba tiako ho fantatry le vahoaka malagasy marina hoe tena zany ny zavatra misy teto rehefa zavatra tsy akasitrahan'Andriamanitra ny zavatra toerana men'Andriamanitra anao a dia azo atao fanahiniana mandeha eo fa Andriamanitra mahay zavatra maintimainty tonga dia ovain'ny Andriamanitra fotsifotsy ao anatin'ny fotoana fohy a rehefa ho avy ny tena hoe fanahy masina ny rotsaka amin'ny tena olona tsirairay avy ho tonga indray ity ny fifidianana indray efa fantatra zany fa hoe efa tena tsy akasitra le vahoaka tsony ianao satria le vahoaka arak'le fomba fiteny hoe mialatsiny am'le efa leomboananana le vahoaka ary le vahoaka malagasy efa tena niaritra be tena niaritra arak'le teniko teto tamin'ny heriny hoe am'izao fotoan'izao nge nahitana zany hoe mahandro sakafo am'batindoko zany misy erina le vahoaka malagasy misy ane zany am'izao tsika am'teny zao hoe zany zavatra mampalahelo zany nefa zavatra tsy mendrika ho an'ity malagasy ity zany rehetrarehetra zany tena tsy mendrika mihitsy raha ny zava-misy eto no jerevana arak'le teny elena matsika teo vao miala 50 kilometra eto Antananarivo fotsiny anao 90 kilometra nefa malalaka be le Madagasikara inona ary nidiran'le Covid amin'le tany anambanivohitra malalaka be tsy asain'ireny inona ary no idiran'le hoe Covid tamin'le hoe tsy misy sakafo ny olona tsisy andrahoana ny olona inona ny idiran'izany fa noho ny tsy firarahina ny tatsaha mokatra sakafo bebe kokoa no mampatonga le aonanana satria le fanjakana varinana amin'le miady seza sy le mangalatra sy le telefirika sy le zavatra tsy tena hoe agna filany vahoaka amin'ny tena ny androany sy ny rapitso ny rafakapitso ny amin'ny manaraka dia zavatra mampalahelo no tahaka an'izany raha hojerentsika ihany koa zao natao hoe tanora mampianatra ny zanany ny ray aman-dreny tena misy mampianatra ny zanany ny ray aman-dreny tena ohatra ny ana faritra misy anay zao raha ny hoe ny hitako maso manokana fotsiny zao a dia tena mivarotra tany-ketsa mihitsy ny ray aman-dreny varotra omby mba ampitaina an'le zanaka ampitaina an'le zanaka hoe mba hianatra tahaka ny zana-bahoaka ozy ozy le fomba fitenitsika izay dia mba afaka baka ary le zanaka le fianarana ary jerevo ty ataony manala baka ary jerevo ireny ny zavatra misy labizino andeha ampiretinao ery ambodirindrany ery mampanahelo ane zany aiza daholo zany le resaka hoe sekoly manara-pienitra EPP manara-pienitra lycée manara-pienitra aiza daholo zany rehetrarehetra zany dia zanako ao zao nandeha hanala baka ery amin'ny tena ambodirindrany ery katra ery ambodi-poto ery hoe ery misy jiro mirehitra ery katra dia eno manao an'le izy mampanahelo ane zany zavatra tokony tsy hisy mihitsy zany raha ny zavatra tokony hisy zany noho izay zavatra voalazako zay hoe tsy rarahile fanjakana mihitsy a le zanaka malagasy a sy ny vahoaka malagasy a amin'ny akapobeany fa variana mameno kotabo sy mameno tena posiny fotsiny zala ana amin'le alatra sy le miady seza sy le hoe inona indray no anaovana an'le alatra amin'ity fifidianan'ity inona indray no atao amin'le fifidianan'ity zany mba azahoantsika hoe andresy an'ity fifidianan'ity nefa ianao a efa tena jerevo hoe efa tsy tafavoaka tsony zany a ity mpitondry ity amin'ny resaka fifidianana ka miverina any amin'ny vahoaka malagasy ny fahefana dia efa fantatra hoe mety misy mikonkonina ry indray aloha atao an'izay a ny ratsy kely lalana ao ny fitenenana ny andraikitry ny olom-pirenena ny andraikitry ny olom-pirenena satria na hoe lana oaingana tsy maintsy ho avy ny fifidianana mety efa any amin'ny olom-pirenena amin'izay ary tsika zao manoloana ny mety hoe alabato manoloana ny family viliana zao le izy misy erina fa tena mazava tsara zay osy président Marc Ravalomanana omaly hoe mailo maitso na veriny impiry le mailo teo tena zavatra marina mihitsy zany zao zany ny zavatra tena nafarako an'le vahoaka malagasy itsika dia olona misaina tena misaina zany le vahoaka malagasy tena hoe misaina mila misaina be mihitsy zany tena mila misaina mihitsy zany tsika hoe inona ny tsy verimberenan'ity fahorian'ity a
sy ny zavatra efa nahazo atsika satria any aminay ange zao misy arina vao mifampiresaka ny olona any aminay isan'andro mifampiresaka eo foana fa miambina le olona any aminay tena miambina satria le kely ananana lasa le dalo tsy fantatra tsony hoe dalo ambony latabatra ve sa dalo ambany latabatra ve sa dalo amin'ny sisy latabatra ve zao le manao an'le zavatra fa de tena hoe raha manana zavazavatra valery ianao tsy hitanao tsony io le olona efa any ambanivohitra moa maraina de lasa izy mandeha miasa de ny hariva vao tonga angady lavalela no vadinao ena tsaha ena de efa mba reraka amin'iny zany le tatsaha mbola iambina indray ianao ny riva miambina ianao miditra amin'ny fito amin'ny riva de amin'ny telo maraina vao mody ny atsika sy ny fanala eo andanina sady mangatsika mangatsika moa amintsika any amin'iny atsira be iny zany zavatra zany anefa mbola tsy nisy mihitsy ny hatramin'izay ny ainana anatin'ny 80 taona zay le lazaiko teto tamin'ny heriny kay zany ve le zay le tiany mpitondra ho atao hoe le zavatra aratsiana rehetrarehetra tsy nisy nandritry ny 80 taona tana aloha ho ataony tamin'ity 80 taona tateoriny ity ho ampisehoana le aratsiana rehetrarehetra hoe zany ny aratsiana nandritry ny 80 taona tsy nisy ataoko amin'izao fotoana zao zany mahazo le fahorily le vahoaka manerana Madagasikara fa tsy hoe ny ana aminay rery raha mijery hiatrika fifidianana ary de ahoana hiatrika fifidianana tsika amin'izao mailo de rehefa hiatrika fifidianana tsika ny ratsy tsy tery lalana araka ny voalaza matetitetika mila mitambatra tsika ho vato fa tsy saraka kosa tsika ho fasika afahantsika manala n'ity tena kiondalana tena ezaka ity mila tena mailo amin'ny lafiny rehetra tsy mila raviravizan'ny olona vola tsy azo resen'ny olona lahatra amin'ny rariny sy nintsiny fa mila tena mailo tanteraka mihitsy tsika tsy hotononona vava fotsiny hoe leo amin'ity mpitondro ity za fa tena mitsangana mahitsy tsika na izy io de taterao ny adidy manandrify anao hoe inona ny andraikitra ho raisitra amin'izao zavatra manjoatsika izao de raisina ny andraikitra tsangana fandresy lahatra hoe inona tokony atao tsy mifampiandro hoe aiza ny makatsy de aiza ny makarina iza no andrasina na iza ny tsondrasina fa aloha tongotsika de samy mandray andraikitra tsirairay avy fa manjary ray izao no verimberina de za mihinso manatena fa raikitra indray ny ako hoe ary indray hony misy lohany tapahana de misy mandray lohan'olona hony ary misy teo zao fa hoe nisy nangalatra voamaso de sanatry mivavana dilela hoe nisy nangalatra malela de nisy nangalatra tovo efa nisy daholo zany rehetrarehetra zany ary rehefa tena nisy mihitsy zany tamin'ny mandeha amin'ireny fakalalam-baovao rery de raha mbola ity indreny mbola sanatry mivavana dilela verina eo de raikitra amin'izay indreny hoe misy vidy lohan'olona indray hony ary vidina vatan'olona indray hony ary ka ny tsy iverenana zany rehetrarehetra zany re tompoko ny ananantsika filaminana tsara sy asa tsara sy zanaka mianatra tsara fahasalamana tsara eny anivon'ny hopitaly sy ny toeram-pitsaboana rehetra de militsika tena miara mirona etrehana n'ity fifidianana ity elana zao tena fahoriana mangitsongitsoka sy ny fiembenana amin'ny alina isan'andro tsy tapaka ty hatramin'izao sy elan'ny tena hoe tsy fandrim-pahalemana etseroa elan'ny tena ny fiarahamonina efa tsy mirindra tsony de militsika mirontsika mianakavy analatsika an'izay aza matahotahotra mihitsy tena tsy matahotahotra mihitsy fa tena efa ametanana araka zay azo atao mihitsy ntsika elana zany miaraka ny Andriamatoa président Marc Ravalomanana zay ny afatra tena ho ataotsika mba tsy fanleantsika le hoe etseroseroa mila miray saina tsara andresetsika an'izao tena ratsy tery lalana zao ary izy efa manao zavatra efa mamoetra sy mamofady inanivon'le fiarahamonina sy nrehetrarehetra reto mpitondra fanjakany reto ka tsy verimberenantsika an'izay alohatsika mba miara mirona reto tompoko aza manaiky ho rebireben'ny olona etseroa fa efa hitantsika teo ny zavatra natao fa tsy nahomby tsy nahavaolana fa amin'ny maolo-pirenena amin'ny tantsa amin'ny malagasy efa naneo ny fanamariany momba ny zareo miseni omaly ny candidat président Marc Ravalomanana hoe mangina fotsiny tsy miteny manoloana ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny sasany hoe tena ahoana mametra-panontaniana hoe maleo tena marina ve ny seni amin'ny maolo-pirenena nao indray Andriamatoa Justin zay any mba voatra sy ny rehetrarehetra any inona mba teny hoentinao miseni zay karakara resaka teknika amin'ity fifidianana ity mba manakambara amin'ireo seni ireo hoe ny any mba voatra ny olo-pirenena
président Marc Ravalomanana man zao teo mafilo teo aloha azy fa eo makandida azy de nanany teneny izy fa ianao hoe malagasy inona mba teneninao zany mba sotranao am'le fanontaniana misy arena tsara mihitsy n'izay ary tsara koa le nampitsaivanao ale izy ny olona anam-pahavohatra le arak'le voalazako anao teo hoe abadibadolo le olona izy ty mpitondry ty zany nefa izy ny tena mahafantatra zavatra be zany hoe ty siony ty mihitsy ny tena ratsy ka le siony zany rehefa napetraka hoe vomera isahana ny fifidianana mahaleo tena nametrahany vahoaka malagasy ny fitokisana ary misy lalàna mifehy azy misy lalàna ahafahany manatanteraka an'izay eo ampelantanany daholo zany rehetrarehetra zany de ozy izy ny olona anam-pahavohatra any zany raha ohatra hoe jerevantsika zany le tenin'ny olona anam-pahavohatra de ozy ny olona hoe le siony mihitsiny ny tena mampiady an'le vahoaka malagasy fa tokony siony zany tsy miandany amin'ny antsy tsy miandany amin'ny aroa fa manatanteraka an'izay andraikitra omeny lalàna azy izy satria misy lalàna no oentin'ny siony anatanteraka an'le fifidianana zany hoe ao amin'ny siony zany ny baolina de ny dikan'izay zany le siony tokony tsy maketsy tsy miandany any roa na miandany any rakoto na miandany any rabe ary masamy teny zavatra tsy mety ataon'ny tsindritsindry ataon'ny mpitondra na ohatra sanatria hoe ataon'le mpanohatra tahaka an'izany de siony zany tokony tsy manao an'izany fa le fahefana eo ampelantanany mihitsy no ampiasainy araky ny tokony izy mihitsy satria eo mantsy le ayan'le vahoaka malagasy hoe le siony mihitsy no mampiady an'le olona zay mantsy lola zay le vahoaka anam-pahavohatra izy mantsy le siony mantsy matetika tsy ahitanao teny ary matetika izy miteny le teny zay lela zay nefa tsy mifanaraka tsara le zavatra tokony ho amalle etaetan'le vahoaka hoe tena atokisan'le vahoaka marina zany le siony fa tena hoe tena azo ametrahana le fitokisana izy eo an'le fifidianana zay zany ny zavatra tokony ataon'le siony nefa mahita ihany koa nefa le vahoaka rehetra hoe misy tsindritsindry avy amin'le mpitondra zay zany le fomba fahitan'le olona anazy fanamarian'ny olona zany hoe misy tsindritsindry ataon'ny ty mpitondry ty de ozy izy ny vahoaka malagasy hoe mety misy vola amina gombe nge meny reto mpitondry reto anaovan'zay lasa mieritreritra zay zany le olona lasa lavitra be zany le sain'le olona satria le olona koa mba mijery ihany koa le olona hoe arakaraky ny fijoroly azo ihany koa no afantaran'ny olona fa hoe mamokatra ty azo ty na tsy mamokatra ty hazo anankiray ty de eo zany ny tsaran'le siony an'le izy mamarana aritsika Andriamatoa Justin satria efa mandeha fa mazava ihany zay dia marana renao ary sotra betsaka indrindra ny faraparan'ny olona zay tsongambany ho atsika ny an'ny commune ny Fianomanana sy ny commune Vinanona zay mandrafitra ny district amin'ny Faratsio de andalo any izahay amin'ny alady am'roa ao amin'ny commune Fianomanana efa mifanao rendez-vous tsika de mba mifanetana mba samy tongany daholo aloha satria zay moa zany vao no ny fotoana fanomezana de mba iangaviny isika rehetra le mpitratroka atiako Madagasikara rehetra zany mba ho tonga ao ny ao Fianomanana ny alady amin'ny rotolakandro fa misy tompona andraikitra feno ho avy any amin'ny toromarika sy ny zavatra tokony ho atao rehetrarehetra zany zay no mitiasitra ny amin'iny commune ny Fianomanana de ho an'ny commune Vinanona manokana de ny alatsinainy ray amin'ny 6 sasany ray tsika mbola iangaviana ihany koa mba ho tonga daholo zany hoe tsy fiangaviana moa zany fa de tonga de fa hoe fanitretena lehibe satria zany fiangaviana zany moa zany ohatrany hoe manangy mavesatra anao zany mba ho any zany hoe tsika zany efa hita hoe ao anatin'le tena finiavana tanteraka sy le fitiavana mpandresan'ny dada Ravalomanana tsika de mba iangaviantsika ho tonga any daholo amin'ny 6 sasany le rendez-vous fa ho avy ao ny technicien na mpanao gazety sy ny rehetrarehetra ho avy ao daholo zany hiaranao ny rehetrarehetra antamany zavatra rehetrarehetra zay efa mifanomezantsika sy tamin'ny afisy zay fanapetaka tamin'ny rindrina rehetrarehetra tany de aza manaiky ho rebireben'ny olona makatsy sy le mbola olimen'ny olona atsy seroa sy ny sisa sy ny sisitsika fa manjary lasa tsy tonga amin'le tanjona okendrena de manjary mampanaelo de zay ny zavatra mba ho afarako aminareo de misaotra indrindra naharitra hatramin'ny farany misaotra anao misy arena misaotra ny technicien misaotra ny radio Madazy napita amin'ny feo sy ny sary tana tokatrantsika tsiraray avy de mandra-peona indray misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy radio Madazy ny MBS eny ary isaorantsika namana Justin Vany Faratsio va mivakinankaratra nandray anjara tamin'izay miara-manonja teto amin'ny MBS ny radio Madazy izay tena mena sehatra mihitsy ny olo-pirenena iteny ilaza aneo hevitra
manoloana nyity raharaham-pifidianany ity io tsy maintsy miara-metana daholo araky nefa ambaratrandra fa ity tsy vitana resaka hoe ianina rery na ianina rery fa miara-mietana miara-miretana miara-mirona sy miara-manontsika mianakavy ao anatin'izany miarabany namana faniry raha zafy manantany tonga eto amin'ny fandarana efa teo ihany moa isa mbola nandamidamina ka dia omenanao vetrany arany sehatra namana faniry raha zafy manantany ao anatin'ity miara-manonja itya indray zany tonga dia raisondray arany fanoizana azy sady misaotra no miarabandrina miaraban'ireo namana rehetra mbola niatrika fandaminan-javatra dia zao vo afaka nandray anjara fitenenana sady nanome voninahitra ihany koa zany ho an'ireo namana tahaka ny avy amin'ny HPR etsika proravalymanana zay efa nanome tanana ho an'ny fanohanana zany ny filoha marika ravalomanana ao anatin'izao hoe adidy masina ho an'ny fanavotam-pirenena izao ny avany bonglava ny avany faratsio maromaro no efa andaminy ao nampitondra ny tefialantsiny aloha zany ny solomamboaka todso andriamampandry zay voatazona amin'ny adidy mianandraikitra izy sy ny député Andrenarsostans satria efa natikanjotsika zao rina arabe mananjara dia nampitondra ny teny fialantsiny zany ho azy mirahalahy reo arabaintsika rehetra zany zay manaraka ity fandaharana ity misy mafinaritra mihitsy satria dia hoe rehefa mandeha ny fandaharantsika rina dia ao ny sasany mamela ny asa mandraraha manakatina amin'ny magasin mihitsy aloha mieno ao ndray ny sasany eny mpanaovana asa eny an-tanimbary reny sady miaraka ny écouteur ny telefona mieno fandarana mitondra ny radio carte sisisy satria limbaovao isika manko tsy vitany io manao fandalinana sy fanadiadiana fa mizara vaovao ihany koa am'izay tsara ho fantatra na eto ateorina na eo am'sehatra iraisam-pirenena zany ka zany rehetrarehetra izany dia isorana atsika rehetra izany dia kopakopa tanana ho an'ny eto ateorina sy any ampitan-dranomasina any ampitan-dranomasina marobe ianareo manaraka aminay dia arabaina avy hatrany misy no tonga dia mahafantatra hoe iza zany resahandry faniry zany satria mifampiresaka eo dia arabaina atsika rehetra izany ny vaovao zay efa nisongavina hatramin'ny maliny rina zany dia le feonandehibe tary amin'ny hôtel Radisson tery Ambodivona zay no karakarain'ny seni io moa zany le nresahantsika omaly hoe science d'information sy échange zany hoe fanomezam-baovao sy fifanakaloza kevitra zany teo amin'ireo mpisehatra politika sy ny seni miaraka ihany koa ny sehatra resam-pirenena satria natrehan'ny PNUD izany fa nandritra io fotoana io no namakiny filoha marika ravalomanina batsilana mihitsy imaso teo ny fikarakarana ny fifidianana ary tsy mba nisy anjany hoe fitsitsitsina fitenenana zany filoha marika ravalomanana manoloana ny seni ny am'ireo zavatra marobe zany hoe ny andraikitra tandrify ny seni kanefa dia ininy seni mangina tsy miteny manoloana an'ilay fihetsika ataon'le mpanantanteraka indrindrandrindra zay mitondra fanjakana am'izao fotoana izao ka mipoipoiry ny filoha marika ravalomanana izany rehetra izany ao anatin'izany fampiananany vola zay tsy fampianana moa zany fa ny fikitiana ny eo anevon'ny mpanantanteraka ny amin'ny hoe ity lay volavolana vola heveriny seni fa anatanterahana fifidianana kanefa tsy izay ho an'ny mpanantanteraka lizy fa any amin'ny atsasany be indrindra no tapahan'ny mpanantanteraka ao anatin'izay dia tiakanjo tiakany hoe io misy tanterao ny fifidianana dia manaiky ho azy le seni dia zay mihitsy ny tenen'ny filoha marika ravalomanana hoe ianareo mahita amin'ny budget fa maninonareo mangina amin'ilay karazana atolo-kevitra le gouvernementy ity misy dia tiany ny anaovana azy zany dia ohatrany hoe anao arak'izay misy eo fotsiny forsena fotsiny lay endrim-pifidianana am'le vola kely omainy lay mpanantanteraka zany mbola marika lay tsy fisiny lay fahaleovatena na indépendance zany rehetrarehetra izany eo ihany koa lay hoe ny seni mampirisika ny rehetra isehatra politika hanofanentanana politika ampahafantatra ny olona ny rehetra mikasika indrindra ny tokony fanoratana anarina ao anaty lisym-pifidianana ny fanaraha-maso any lisym-pifidianana zany sy ny hoe aove ny anaran'ireo olom-pirenena zay tokony efa nanoratra ny anarana tao anatin'ny lisym-pifidianana kanefa dia tratrany ny antsodray tratry ny ramatahora tratry ny sakatsakana maro samihafa ireo mpisehatra politika ary misy mihitsy aza fampiasa-kery ary niantra tany filoha marika ravalomanana zany sy ny antoko tiako Madagasikara dia niteneny ny filoha marika ravalomanana hoe dia mitazapotsiny am'ireny ve nareo nefa nareo ihany koa dia anisan'ny mampiresika ny mpisehatra politika mba hanao fanentanana politika mikasika indrindra izany resaka lisym-pifidianana zany
ny famoahany teo nivompantanteraka ihany ko ilay didimpanjakana zay manaiky amin'ny fidy lay didimpanjakana zay mampiseho ny endrikendriky ny fividana ho tanterahana 7 novambra sy ny 20 desambra fa ihany ko ny kitiany teo anivon'ny mpanatanteraka ilay antobola na ihany ko lay fandraisana anjara ny kandida isanisany ho 200 millions d'ariary zany hoe 50 millions d'ariary fanakariny teo amin'ny gouvernement to 200 millions d'ariary izany mazava nefa nambarany lalàna fa tsy afaka mikitika ny contribution na ny fandraisana anjara ao anatin'izay hoe lela vola andraisany anjara zany ny kandida raha toka voamarina fa élection anticipé na élection zay lasa alohan'ny fotoana zay tokony voatondro izany fifidianana izany dia nambara ny filomarika Ravalomanina fa raha ny lalàna ny jerevana dia élection anticipé io élection io dikan'izany tsy tokony hetsika tamin'ilay antobola teo aloha ny tokony ho alohan'ny kandida zany hoe le 50 millions d'ariary la élection manko dia nyroso 10 andro mialohan'izay netitreretina satria 7 janoary 2024 ny fahataperany mandat raha ny tokony ho izy 7 novambra 2024 no anatanterahana ny fifidianana azadonoana andro alahady aloha verifieko mihitsiny andro alahady io 7 novambra io raha to ndraika ny vetivety kely tsika ho verifieko mihitsy le izy manko satria zay andro alahady izany 7 novambra izany raha toka 7 novambra 2024 no anatanterahana fifidianana fa naroso 10 andro melolo izy dia alakamisy 7 novambra asa izany nahitan'io 7 novambra io inona no antonyty 7 novambra ty na ho an'ny seni zany na ho any anivony gouvernement fa ny azo antoka aloha tsy maintsy misy tototsofina nandeha tany hoe io 7 novambra io nohatry ny metimety amin'ny fitondram-panjakana angambany ho iaho apetrapetratsika ao anatin'izany ny adevitra satria ohatra ny gaga ihany hoe ahoana no isafidianana alakamisy ao anatin'ilay hanatanterahana ny fifidianana raha raisina nefa le hoe 7 janoary 2024 empolo andro mialohan'ny nataperany mandat raha be indrindra tsy maintsy tokony hanatanterahana ny fampelezakevitra ny fifidianana mialatsy indrindra satria izay ny nambaran'ny lalàna 10 andro farafapetsana 30 andro farapakeliny dia any amin'ny 7 zany novambra kanefa naroso aloha le izy lasa 7 novambra zay maha élection anticipé azy netinety kokoa io raha 7 ny volana novambra satria andro alahady zany fa inona ny nandraisana an'ity 7 novambra ty andro alakamisy de hoe some paye le izy zany hoe andro tsy fesana fa fandraisakarama aty amin'ny andro alahady ianao tsy mila namoka an'izany akory fa tonga de fantatra ny rehetra mazava ho azy malalaka kokoa ho an'ny malagasy ny andro alahady de misy teny hoe eny ka misy musulman misy eny fantatra zany fa tsy zay naratsy azy akory hatram'izay tamin'ny fanatanterahana fifidianana teto Madagasikara netinety kokoa zany naka an'le 19 novambra no naka n'lay 9 novambra de zay ny tenenantsika hoe nanaroso ary 18 na 17 na 16 anticipé zany satria lay mandat le filohan'ny republika mihitsy no mifarana meloa satria raha raisiny amin'ny 7 novambra zany nanatanterahana fifidianana de lasa miroso melo ndray ny fametram-pialana raha toy izy ka kandida raha ekeny lalàna koa mahakandida azy teneniko foana zay satria raha tokony izy tsy tokony ho kandida tsony rajoelona ary tokony efa destitueny izy par rapport an'lay resaka nationalité lapetrahantsika an'lay adevitra rehetra zany satria mafy be zay adevitra zay mandeha am'izao fotoana zao fa fotsiny raisitsika eo amin'ny lafiny lalàna de zao élection anticipé io de io ny filomarika Ravalomanana fa maninonareo no mitazapotsina fa maninonareo tsy miteny nefa nareo mpikarakara fifidianana de manaitra mihitsy ny anseny hoe mba mitenena mba mijoroa azako fe manara-panjaitra be da be ny zavatra tsy ny ara-dalàna ary mampatahotra be ny endriky ny tery samihafa ao anatin'izao fikarakarana fifidianana zao ary izany tsy miteny an'izany nambara omaly tao anatin'ilay synthèse ny rapport ny OIF Organisation Internationale de la Francophonie ao anatin'ilay audit zany fa misy ihany koa zavatra mbola manahirana amin'ny fikarakarana n'ilay fifidianana momba anio hoe ny tsy fifanarahany date de naissance sy ny date de délivrance ny karapanondro
sy le hoe ahoana nisy iny zay fitombona fokotany izay 2018 18333 fokotany na hoe 3 sy 300 sy 7 sy rayalina fokotany 2023 dia 7 sy 300 sy 7 sy rayalina fokotany zany hoe misy elanelana 7 sy 1 fokotany be zao de mendrika anaovana adevitra zany na ho an'ivony senina ho amin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe mbola misy ve ny famorona fokotany ho an'ny eto Madagasikara satria ny riska rehefa mamorona fokotany ohatrin'io dikan'izay tsy maintsy misy brau de vote fironona fanaraka an'izay ho an'ny firindrany brau de vote zany hoe ny mpifidy manodidina ny 700 dia mahazaka brau fandatsaham-bato iray 700 électeurs inscrits égale un bureau de vote ka raha ohatra za misy famorona brau de vote any amin'ny non fokotany any amin'ny arivo anoany dia tsy maintsy amorona brau mpandatsaham-bato mihoatra lavitra amin'izay de mila fantatra hoe firy exactement fokotany eto Madagasikara ho an'ny intérieur sy ho an'ny seni tena mifanaraka ve ny isan'ny fokotany ao amin'ny intérieur sy ny ao amin'ny seni de mila hoity zay misy azoron'izay ary mila mahazo an'izay ny candidat sy ny antoko politika de mila fantatra koa hoe firy marina ny bureau de vote zay hitany teo anivon'ny seni nampiasaina 2018 ary ho ampiasaina aty amin'ny 2023 ka raha io 11 millions d'électeurs hitany seni io ahoana ny fomba hitsinjarana an'io ato amin'ny brau fandatsaham-bato zany zany mendrika anaovana adevitra zany fa na izany na tsy zany marobe le fanazava-kevitra ao anatin'le rapport d'audit zay nataon'ny OIF momba an'le lisy-pifidianana fa filomarika Ravalomanana koa de nitakony amin'ny hoe anao voadita ny logiciel hamoahana voka-pifidianana important zany sady intéressant zany adevitra zany resaka zany karo-javatra tokony ho atao zany na hoe tsy rio ny rindran-damina zay hamoahana ny voka-pifidianana eo anivony seni mila fantatra zany zay hoe ahoana marina ny fiabilité anio logiciel zay ampiasain'ny seni io ka hamoahana voka-pifidianana amin'ny fifidianana filopirenena ilaina mahafantatra zany fa amaranako an'izay satria zany rehetrarehetra zany mo dia tsy ny filomarika Ravalomanana teny mihitsy satria eo imaso ny seni anantany mihitsy hoe mihaino ve nareo seni filomarika Ravalomanana ny teny an'izany mba tena ho tafiditra tsara am'reto olona reto le izy hoe tena misy andraikitra nge miandry anareo hoe raha tsy mahavita mission tsara eo seni de ho tsarain'ny karatra eo mission zay mitondra fitoniana mitondra filaminana ary mission zay ahafahana mepita tsara any am'izany hoe alternance démocratique zany mission ihany koa zay everina fa mba ahafahana mametraka am'izay everina fa tena tokony hoe fifidianana mba nieritreretina mba modely aty Afrika matona tsangana sy nekena izay fananganana seny izay ho an'ny eto Madagasikara zany irariny rehetra ary zay le nyteny amin'ny filomarika Ravalomanana ny amin'ny hoe voniny zay andray anjara amin'ny fifidianana saingy kosa kanefa tsy anaiky lembenana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna sy ny osoka mazava be zay teny filomarika Ravalomanana zay voniny zay andray anjara amin'ny fifidianana satria zay nambara ny lalam-panorenana vonina ny antokotiko Madagasikara andray anjara amin'ny fifidianana na ny filomarika Ravalomanana na ny komity mpanohana ny filomarika Ravalomanana andray anjara zany satria lany mandala ny filohan'ny repoblika ary zany ny ambara ny lalam-pandrenana ho fanajana ny androm-panjakana ho fanajana ihany koa ny devoirany olom-pirenena isaky ny 5 taona zany daholo ny antony mahatonga ny hoe voniny zay handray anjara amin'le fifidianana kanefa tsy anaiky lembenana amin'ny tsy fanarahan-dalàna sy ny osoka de hitantsika mandeha eny antsefatsefanina zany rehetrarehetra zany de mba miteneny nareo seni aza mba manao ohatrin'io mba mijoroa mba manana fahaleovatena mba fataro ny zavatra tsy mety mba fataro ihany koa ny zavatra rehetra zay everina fa tsy mifanatraka ny lalàna kanefa dia hininy le fitondrana amin'ny alala ny mpanatanteraka
handehanana hitsahana ary tsy rarahinana izy mihitsy sika fa voarainyseny izy zany marana antsika zany adevitra zany dia tao anatin'izay syntèse-ny OIF zay ity lahateny ity mamperitreritra ty lahateny ity fa vakitsika le izy de anjarany rehetra no mandinika manoloana zany reo fanazava-kevitra marobe tao anatin'izay rapport na travaux d'audit nataon'ny OIF zay niteneny koa fa misy fazy anankiroa izy tamy 15 ka hatramy 24 mars sy tamy 14 26 juillet dia ity mamarana azy vakiko etra zao fotsiny le izy zany de anjarany rehetra mandraina izy en définitive le registre électoral audité sous réserve de la suppression des inscriptions multiples, persistantes et confirmées, est suffisamment fiable pour permettre la tenue des prochaines élections. Petrakeo iny. Naninona ny OIF nampiasa an'ity hoe en définitive ity. De mety ho gaga ny rehetra hoe naninona izy tsy natao hoe en résumé na hoe pour conclusion. Istika ny daholo ny teny indrindrandrindra amina synthèse na rapport rehetra zao fa naninona nataony en définitive. Ohatra ihany koa miresaka izy ny amin'ny hoe sous réserve de la suppression des inscriptions multiples. Sous réserve de la suppression des inscriptions multiples, persistantes et confirmées. Faharoa zay, ary fahatelo de hoe naninona izy nampiasa an'le hoe aorianan'ilay persistante et confirmée virgule de hoe est suffisamment fiable. Est suffisamment fiable. Tikan'izay mbola misy endrika hatsaraina ao anatin'izany fikarakarana ny fifidianana zany. Mba hahafahana makany an'ilay fifidianana, eto koa de mbola mipetraka amin'ny fanontaniana. Maninona tsy hoe fifidianana ho tanterahana amin'ity taon'ity cette année arak'ilay proposition na date, arak'ilay date zay fa navoaka ny gouvernement ihany koa 2023. Fa maninona mbola misy pour permettre la tenue des prochaines élections. Nefa efa fantatra fa amin'ity taon'ity cette année de misy élection eto Madagasikara. Raisitsika daholo ny voambola ny teny rehetrarehetra mba hahafantarantsika fa manara-maso an'izao fikarakarana fifidianana zao sy etrarezam-pirenena. Ary tsika ihany koa de mailo ho ny filoha Marc Ravalomanana. Ka omeo daholo ny vaovao any amintsika rehetrarehetra, marobe ny vaovao zay voarainay marobe. Fa zarao ny vaovao any amintsika rehetrarehetra any, iza ndray no mikonkonina lisitra any satria mbola misy manoratsoratra any ambadika any, misy manao fisy A, fisy B, zany efa ny antsika teto amin'ny fandarany zany. De makaizy reny lisitra reny, de atao inona nanaraka numéro anakaram-panondron'ny olona, de alaina atao inona numéro téléphone-ny olona. Zany no mila mampamailo antsika zany. Ka isaorana ny sehatra resam-pirenena, ny filoha Marc Ravalomanana moa de mbola miantsony foana ny sehatra resam-pirenena hoe apio ny seny. Za de miteny amintsika fa tsy nandeha io élection io ary tsy andeha io. Raha ohatra ka tsy niteny ny filoha Marc Ravalomanana sy ny tima hoe andray anjara zahay, nianjaanja teo io élection io. Fa zao ihany koa tsy andray anjara ao anatin'izay basket fond zay ny sehatra resam-pirenena raha tsy nanao appel ihany koa ny atoko goavana be ohatry ny timany amin'ny hoe miantso ny sehatra resam-pirenena mba handrotsaka vola any fanohanana ny fifidianana eto Madagasikara. Fa miantso ihany koa ny sehatra resam-pirenena mba tena hijery observe mihitsiny ny fomba fanatanterahana fifidianana eto Madagasikara. De miazakazaka ny vonina Europeanina ny etin'ny Prada, miazakazaka ny vondrona Europeanina na teo aloha zay nisy an'le ambassadeur Giovanni Di Girolamo na Isabelle Delattre mijery ny zava-misy zay mahasovoa ny volona Europeanina eto Madagasikara hoe inona tokoa zany no anatsarana ty fifidianana ity. Satria mareny izy fa misy olona poids lourd, potentiel candidat miantso manao fanambarana goavambe ohatran' zany. De tonga ny vondrona OIF miantso ny PNUD manontany zava-misy ny Union africaine ary tonga hatramin'ny SADC manao consultation am'ireo partie prenante. Zava-dehibe zany. Ka iny omaly izy zany atrikasa fahatelo de passé tsara amin'ny message
hitantsika eo indray ny fomba famindra sy mifetsiky ny eo anivony seny hahaiana tsara ny fomba fiasa sy reoa endri-javatra zay inina hampanginana anjany voamera-pirenena mahaleo tena zany apetratsika foana aloha satria zay no ianarana commission électorale nationale indépendante voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana tena mahaleo tena tokoa ve de ho hitantsika eo lesy fa itsika moa zany mitondra an'izay adevitra zay mikasika zay indrindra satria ny mpanohana ny fitondram-panjakana moa zany de meritreritra fa hoe mitondra fanjakana izy manana fahefana izy manana volo izy vola manana fitaovana izy de meritreritra fa ho vitany ho azy ny élection ary andresy izy fa tsy sambany teo anivon'ny tantara nisy an'izany hoe président en exercice zany resy tamin'ny atrika fifidianana teto Madagasikara tsy sambany teo anivon'ny tantara nisy an'izany afaka amresaka an'izany tsika tamin'ny andro Andriamatoa Deratsiraka nisy an'izany 2002 afaka amresaka an'izany tsika tamin'ny andro Andriamatoa Zafy Albert tamin'ny 97 rehefa empêché ny président Zafy Albert resy n'Andriamatoa Deratsiraka marina fa empêché président Zafy Albert fa mbola nanana ndratrana rehetra ny Hervé Larasalama na ny UNDD zay mbola nitazona an'ireo appareil d'état rehetra ary tsy samba nisy zany tamin'ny 2018 Andriamatoa Rajaonary Mampianahery 3e position tamin'ny élection présidentielle ka za meritreritrareo mpitondra fanjakana fa rehefa eo an-taninareo le fanjakana anananareo 100 isan-jato ny eo anivon'ny Sénat anananareo 20 isan-jato ny eo amin'ny Assemblée nationale anareo avokoa ny eo amin'ny avin'ny gouvernement voatazonareo ny STD CTD de meritreritrareo fa milamina eo ampialatanareo avokoa mpanambola rehetra ny secteur rehetra ary mety meritreritrareo aza indraindray fa manana média tsy tanono ary voagejanareo tsy afaka ny teny ny sasany de meritreritrareo fa hoe andresy tsia ivireny tantara ya asaina mamerina tantaranareo ary tantara aloha tsisy raha valy manana resy zany nitondra fahefana ka niatrika fifidianana so de zay indray no karoanareo eo na ny premier mandat na ny deuxième mandat amin'ny président Marc Ravalomanana ivereny tantara 2001-2002 ivereny koa ny tantara 96-97 netrehan'ny président Zafy président Deratsiraka deuxième tour de ivereny ny tantara 2018 dikan'izay aza meritreritra fa eo ampialatanareo fa efana de tsy ho resy anareo izany anton-javatra zany nefa mahatonga ny rehetra miteny amin'izao fotoana zao tsy ho tafavoaka tsony io ka na izy tena meritreritra sy atosika reo mpanohana ny fitondram-panjakana io ary hoe ndao Ramose mbolo candidat mbola everina ary tsy maintsy lany ozy izy le ramatoa zay asa taizany nahitany an'izany tsy mety na tsy sa mbola manao fanambarana pahabe maso am'izao fotoana zao mety hoe zay ve nitetikadina fa zany ahitana taratra zany fa betsaka ny hésitation ao anatin'ilay fandraisana fanapahakevitra goavambe satria manalokalokoa ny resaka nationalité zay ny ACC manipy azy makany amin'ny tribunal tsotra mbola andrasana io tsy mbola vitavita io raha io mihintsika fa misaina manodidina an'io ny mpitsara eto Madagasikara mihintsika fa misaina manodidina an'io reo juriste eto Madagasikara ary mahafantatra tsara an'io ary misaina manodidina izany ihany koa ny sehatra iraisam-pirenena donc na de zany fotsiny ary efa blocage ho an'ilay Ramose haka décision na ho candidat na tsy ho candidat sy mipiaradia aminy donc manana option A reo option B option C tsy mbola androany na moatsika an'izany antony mahatonga an'ireo olo reo tsy mbola sa mamoaka akoatrin'le hoe défaillance totale n'ilay gouvernance inefficace inefficient ozy ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny zavatra ataony ty fitondram-panjakana ty kina mbola resahana mihoatra an'izay de mivakinga Roland Ratsiraka batsilana mihitsy omaly tamin'ny fandarina manokana zay nataony filohan'ny antoko malagasy tonga saina ny amin'ny aza meritreritrareo fa tsy ho lany zantsony io fitondram-panjakana io
zay nge ny ato mahatonga an'izy menaka avy nikofokofoka mafy e miketriketrika anao alabato miketriketrika anao fanodikodona samihafa ary mieritreritra fa rehefa anao pression na hoe fanerena de azo azy mifanjakana atahotra ny rehetra sanatriandresaka akory tsy hoe mpitatitra mieritreritra fa ary mahita ny fahamarina ny fampiakarana sarandalana no teneninareo hoe ho tirena sotomma ny lisansa tsy ohatran'izany ny endriky ny fitantanana firenena fa misy vérité des urnes ho avy ao de ity resahantsika mazava nanomboka 7 nafantatra ny Andriamatoa Roland Ratsiraka teo amin'ny fomba fanaovana politika fa mba manana ny fomba fijerina mba manana ny analizy mipetraka zany mpanao politika lehibe zany ary mba manana ny mpanaraka azy fa amina situation ohatra zao milenona tsara ny faneho-kevitra ireo heverina fa mpanao politika lehibe de ty zany manamarina ny adevitra efa nyresahany rehetra hatram'izay ny amin'ny hoe tsy ho tafavoaka tsony io filoham-pirenena io na ny mieritreritra azy sy ho atosiky ny mpanaradia aminy fa ho kandida filoham-pirenena na manafaly alefantsika izay video zay vahoaka ihany manapa-kevitra déjà valim-pifidianana tamin'ny 2019 na ny vice président senior miteny hoe tsy normal iny fantatrareo zany ok ary za ho nanapa-kevitra hoe hijanona satria na automasina ary raha jerevanao fiverako azy mety faingo isanjato ny azo nefa za aveo lany député ny Tomasina dina hitanareo logika am'izany de aveo koa mbola latsaka be ny tanàna mbola lany koa fa nangalary zareo mivato ary tsika miteny zao maro anisany MTS amin'ny conseil municipal voilà vahoaka ihany ary mba izana zany tsisy ny fangalaram-bato satria zareo tsy vola fotsiny angalariny fa mandeha ataontsika hoe mbola ny filoha Rajoelina sy ny filoha Ravalomanana niatrika ny deuxième tour ianao raha teo hitako manana nolony filoha Ravalomanana anohana ny andro Rajoelina possible zany raiky amin'ny resaky tsy possible zany tsy possible satria andro Rajoelina tsy ahita an'izany vato zany ohatra fa Rajoelina de efa izy mitantana io ny Rajoelina teneniko hoe tsy possible voalohany fa ny olo-kafa za tsy miteny anjara vahoaka malagasy manao an'izany fa ny andro Rajoelina zay mitantana ny firenena zay mpamita-bahoaka hoy aho ankehitriny no resahako mazava zay aloha mba hafandray ny feo miteny mba tsy lazaina hoe de ry zalahy miara-manonja nge io efa fantatra amin'ny position fa mazava tsara zay olona mpamita-bahoaka io ahoana ny eritreretiny hoe ary efa nytenentsika teto hoe reto daholy ny situation rehetrarehetra efa noetitsika tamin'ny endriky ny sary sy ny fanazava-kevitra lizy hoe zao de poen'izy tonga teo amin'ny fanjakana sy am'izao fotoana zao ny situation misy de ahoana ny eritreretana fa mbola higaine premier tour izy ahoana ny eritreretana fa izy ny mbola hitondra sy mbola mieritreritra fa mbola azo ny ampaham-bato betsaka satria fantatsika ny atao hoe élection de hitsarany ny vahoaka malagasy ny zavatra nataon'ny mpitondra aloha indrindrandrindra fa hametrahany vahoaka malagasy ihany koa fahefana fitokoisana andraikitra amin'ny olona zay veriny fa tokony hitantana sy hitondra ny firenena raha ohatra ka tsy ampy iny de misy sondage kely ty vavakitsika 24 heures teo eo zay nahitako an'ity sondage ty latsaka kely de hitatsika io izy ity pas sarkasme ty izy tsy de tena hoe anina moa zany le famoahana fa hitatsika le izy de mba vakitsika kely eto amin'ny fandarana satria any amin'ny tambajotra sosialy any efa mandeha be de io le namana zany tsy fantako moa hoe izy ty page ty fa betsaka efa tafiakatra 52 000 noany zany zao ny vote ao anatin'ity page ty de zao anao sondage kely isika hoy izy am'le page zany hijery hoe iza ny tena mendrika hitondra sy tena vonina hampandrosa Madagasikara am'ireo olona ireo mba ahitako ny mpanaraka ato hoe Rona Makaisa ty zany le page pejy sarkasme zany de io nalaitsika io président Varoka Ravalomanana 27 000 vote de manaraka azy ato ngia Lazara Zafiarson 13 000 vote le ngia Rajoelina ato 5 100 vote. Hatreo ihany ny teneniko.
fa zavabe tony mba resantsika zany satria zava-misy eo amin'ny fiarahamonina zany ao anatin'ny tambajotra sosialy ary nanaiky an'izany ngenga rajoelona tamin'ilay fandarana manokany hoe any anatin'ny Facebook zany de tena tsy koty mihitsy ianao de hoe tsy any amin'ny Facebook akory no izy fa any amin'ny terrain alors que rehefa makany amin'ny terrain izy mitatotr'olona misy zany miasa daholo ny sénateur, ny député, ministre, ny gouverneur, ny directeur régionaux samihafa, voatery ny chef siscon, chef zapy, ny fonctionnaire rehetra any amin'ny sehatra rehetra any amin'izay toerana anlehany na de any amina commune tsotra aza dia tratran'izany avokoa. Ka raha any amin'ny terrain zany ianao nitatotr'olona, raha any amin'ny terrain ianao iantso artiste isak'izay mandeha andany volam-panjakana amony aomby anao fanerena de mbola faussé ihany koa ny information déjà sy ny analyse-nao rehetra zay heverinao fa higainy ao anatin'izy zany rehetrarehetra zany blocage ny fitondram-panjakana io. Tsika de apetratsika fotsiny hoe netsitsika reny adevitra reny ohatra le tamin'ilay sondage kely tamin'ilay pejy teo échantillon kely tsotsotra zany iny tamin'ny pejy anankiray iny azadonona fa efa nisy fikambanana ange teto e nanao sondage ihany koa ny amin'ny hoe firisan-jato ny amin'ireo asa nataon'le fitondram-panjakana vita sy voarain'ny olona de tena faible l'izy fa de zao no nampome an'izy mbola any amin'ny 500 maheranany mieritreritra fa mbola ame fitokisana an'le filohan'ny republika tamin'izany fotoana andrano tamin'ny herintaona iny 2022 fa zao le situation efa hafa zay le teneniko hoe ny force rajoelna 2009 tompoko tsy rajoelna tsony 2013-2014 ny force nanana ny 2013-14 tsy nanana ny 2018 ary nanana ny 2018 tsy anana tsony 2023 de mila tsy ahivoko ve faharoany olona nanao fandarana manokana zay niaraka ny Nandriamato Rajoelina 2009 don Roland Ratsiraka azo andreny anarivelo ohatra fotsiny zany raisiko zany sy ireo maro sy ny sisa tsy voatanisa ny 2013-14 niaraka tamin'ny ASVM efa tsy miaraka tamin'ny tony lasa fahavalo politika ny 2018-2023 la actuellement tsika miresaka zany dikan'izay aza mieritreritra fa hoe mbola higainy facilement amin'ilay élection ianareo fa fantatra de zao mitady ny fomba rehetra ianareo ahafahana miketrika an'ilay résultat lay élection en général mihitsiny zany ngeny mahatonga le hoe miakatra nisan'ny fokotany atao daholo ny fanangonana anariny etseroa manangona karapanondro ary nataon'ny olonareo amin'ny mazanga betsaka ny information azonay any deco par rapport ny listra ny olona samihafa aiza misy an'izany ny SNI de ty abdiro anaty listra miproposé avy any zay ny antony mahatonga atsika mila mailo sika rehetrarehetra ary mivondrona mifampresa ianareo maheno an'ity fandarany ity manaova tena vondron'olona mihitsy mifampresaka na isan'andro manaova trengo zany hoe rehefa tonga fotoana de maka toerana anankiray de mifampresaka mifampilaza vaovao ndao ataovy zany tsy mampaninona miresaka an'izany fa zava-dehibe zany manaova partage na information manaova ihany koa analyse hoe zao situation ho tonga tamin'izao fahampiteny zao ve vanilitsika raha ohatra ka ohatran'izao tsy ohatran'izao de resao zany manahoana ny ankizitsika mianatra ve isika ve mananasa sa tsy mananasa ampy ve famorona anasa ataon'le fitondram-panjakana de resao zany mety ve ny itondrana vahin'ny firenena zany hoe tsy malagasy rairay malagasy ara-dalàna araky ny lalàna fa frantsay no mitatana atsika resao zany mety atsika ve zany hoe tsy navela an'eo hevitra hatramin'izay zay fa ny saromana ny tazomina tsy aveliteny ny vavatsika mifampresa am'izany hatramin'ny hoe ny sakafo tokony hiditra ty ambavatsika mety nalaitsika tamin'ny sotro be teo aloha teo tateorina nalaitsika tamin'ny sotro
finanana ara-dalàna. Zao tsika sady tsy afa mihinana sotro be, tsy afaka mihinana sotro ara-dalàna, fa mihinana sotro kely tsika. Indray mbola tapia amin'ny fanjakana tsiditra any ambavatsika. Mifampiresa amin'izany e. Zava-misy eo amin'ny fiarahamonina zany, endriky ny sary azo resahany zany, satria izay mihitsy le izy. Tsy afaka mihinan-kanina intelo isan'andro intsony le malagasy. De mifanadihadiny namana samihafa mahita an'izany, paty ronjato sy ranona paty, zay sisany mba sakafo atoandro le malagasy. Raha ohatra mahafaty vola kely, de composé sy lasopy légume. Fa ny arivo iny zany, any zany vao tena misakafo be. De mandritry le fotoana iny, efa tratrana dépression sy déception maro samihafa, le malagasy, de lasa misotro toka fefa na 500 na kosoma 200 na 300. De miena ny hery famokarana le olombelona ne mpamokatra e. Force de développement ne le olombelona tsy afaka miasa tsony le malagasy. De hita ny statistique le izy, taux de chômage. Hita ny statistique le izy, le taux de mortalité. Zany zava-misy eto zany. Hita ny statistique le izy, espérance de vie. Etra ny 4 taona sisa le vahoaka malagasy. Sara fa misy tonga 50 nefa 70-80 taona eo hono ny araky ny ambarany any amin'ny teny mahazatra antsika. Tsy afaka tonga amin'izany tsony no ny antony maro be. Kivy ara-tsaina, reraka ara-batana, tsy ampy sakafo, tsy manana asa, tsisy anteherana, tsy manan-kelofana, sy ny sisa sy ny sisa. De na izany anton-javadrano fotsiny ihany ary ve, de mbola amezana fahefana, amezana fitokisana ny reto mpitondra fanjakana reto hitatana firenena. Mandrehetra afaka mamodona zany, miresaka amin'izany, tsy marina zany, tsy azo ekeny zany. Aleo faranana amin'izay. Marana antsika azy. Isy lainga amin'ny baribary, nambaran'Andriamantoa Roland Ratsiraka omaly tamin'ny fandarana, de resahantsika eto zay. Momba ny autoroute. Vola be tsy toko tsoforoana no nanaovana pose-pierre, fametrahana vato fototra, teny ambolo talata ny volon'ondro. Ary tsarotsika tsara fa tena nentina tany daholy. Reo mpanaradiany ry volosary. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième arrondissement. Hatrany amina périphérie hafa. Nanaovana spécial automobile, nanaovana banderole. Sonorisation be. Fihetsiketsihana maro samihafa, tonga ny député, tonga ny sénateur, tonga ny ministre, tonga ny gouverneur avy any amina faritra hafa mihitsy. Famononombe, fety be, communication tsy toko tsoforoana. Fantanitsika ohatriny ny lany tamin'iny. Faiza le tetikasa amin'izao fotoana zao. Ny volam-panjakana navoaka teo anivon'ny kitapo-molam-panjakana 300 milliards d'ariary. Le asa tsy netsika. Inoantsika ny teny député Roland Ratsiraka, amaranantsika ny fandarany ty. Azadino fa 300 milliards d'ariary avy amin'ny kitapo-molam-panjakana nivoaka nalefa amin'ny autoroute io. 300 milliards d'ariary. Zany eo amin'ny 70 millions de dollars eo zany. Vola tsy toko tsy foroana zany. De ozy menomeniko hoe henoko le olona mitabataba, henoko le olona mitabataba mba handeha any mba tsy teniteny foana. Henoko raha Joel miteny hoe io fa mandeha ny autoroute. De satria izy zany communiqué mandeha ny autoroute, de adin'olona fa mipotehany tanteraka RN2, adin'olona fa potika tanteraka ny RN4, adin'olona fa potika tanteraka koa ny route nationale sasany. Donc olana. Donc zany andeha tany. De rehefa nandeha tany zany nahita hoe niraisin'olona maro ary mbola tsisy étude momba n'io lalana io nivoaka. Nahita étude nareo mpanao gazety, tsisy étude io. Tsisy permis environnemental. Nahita permis environnemental nareo, tsisy permis environnemental. Tsisy financement ankoatran'io 300 milliards io, zay vola navoaka tamin'ny trésor, zay avoaka. De azoko le zavatra. Izy ty ho avy vola avoaka fotsiny satria ho avy amin'ny fifidianana. Mazava be ny teny quoi. Fa tsy ho an'le lalana de modio les égyptianes de niady tamin'ny ministre d'ailleurs izy il y a 3 jours nandalo tamin'ny ministre de nifamaly teo satria hitan'le ministre tsy mandeha amin'ny lony nga le asa satria le vola mety tsy nandeha amin'ny égyptiana fa nandeha amin'ny toerakafa. Donc zany tiako tenina hoe
mandainga ny Rajoelina izy miteny hoe alohan'ny farantaona izy vita 80 km raha mahavita 20 km io hatramin'ny farantaona na vita izy zany tsy 80 fa 8 azadiny fa telo taona nanaovana 20 km io rocade io telo taona dia ty zany 300 milliards d'ariary ny payena indray mandeha rehefa manao projet ngeza za zao efa nanao RN9 ohatra dia tineniko aminao fa RN9 misy olona ho arivo tsy maintsy nasorona tamin'ny toerany tsy manomboka ny lalana tsy mahazo manomboka lalana zany raha tsy voalohaloha ny volan'le olona reo le mipetraka amin'ny emprise raha tsy le olona nytotofana tanimbary reo zany nahazo vola lalana velona zany raha tsy voaloha ary raha tsy voaloha tsy mahazo permis environnemental zavo zay efa naneo faneho-kevitra ohatran'izany tsika le koa fa le zavata fa naneo faneho-kevitra ohatran'izay tsika nanazavo tsika fa izy moa ty onasa Egyptiana samy Kreta ty nanazavo tsika hoe fa maninona tonga dia tsoahana amin'le toerana le olona sy nrobaina fotsiny nanaovana an'le terrassement le lalana amin'le hoe tiany tracé tsisy fanonerana akorina indemnisation tonga any amin'le olona nanazava moa ry manam-pahaizana isany efa misy nge ny adevitra natao hoe misy any ko reo fandraisana mombamomba an'le olona za zao tompoko nidina tany ambolo za zao nidina tany ambolo mifampiresaka tamin'ireo olona reo nahita ny teknisiana ozy ny travaux publics hoe ity ny andraikitra manandrify anay mantany an'le olona fotsiny zay hoe nisy mangazy ve nisy katsaka ve nisy vary ve teo amboniny ity efa manososony tambarin'olona ry zareo amin'io ary amin'io raha ny tokony izy any tsara sotra ny ainga le lalana any ambolo ary atarata ny volon'ondrona atomiko ry zareo hafahafa izy tsy any fanompoana ny atonga fa aty tenatenany aty dia ozy koa ny teknisianina teo amin'ny travaux publics afandray ny fanajariana ny tany aiza ny aiza ny vahoakan'izany ao anatin'ny fotoam-pamokarana mihitsy le olona efa manetsa no tonga dia tonga ny tany raha ny tany avany mamakivaky ny tambariny olona fa ranomaso avozo sainge tsy nianatra sainge tsy mahafantatra ninina afaka ohatry ny tony fambolena sy fiompiana mba hainay dia ho aizy zay nysoparanareo le fiainan'le olona mazava ny tenin'ny député Roland Ratsiraka teo tsy manomboka ny asa raha tsy vita ny fanadihadiana rehetra fa natao fotsiny le izy mba hamoahana an'le vola 300 milliards d'ariary zany tsy maintsy natao le posipiera dia modina rantiranty le an'izay samihafa dia mody ihany koa na voaboaka le tany importane retiko le fitaovana goavam-be esana fa vonteny ny hoe 80 km ho vita mialohan'ny farantaona dia efa nitenitsika aza mampany vola itsika efa nteny teto telo taona sy tapany nanaovana ny rocadiny arivo 8 km ny totalany tena olona tsotra tsy aty amin'ny garabola raha ve dia tsy hay an'izay 8 km égale 3 ans et demi 80 km égale 4 ara ny dingana maro samihafa mbola maro be fafala izy dia io midona amin'ny poto io ka mitenena ary malagasy mijoro rehefa misy zavatra ohatran'izao hitantsika fa tsy mety fa zava-dehibe reny olona manao hevitra rehetra reny mahafinaritra ny teny nambarany ny président Marc Ravalomanana natao amin'ny CENI satria saripady ny fifidianana enina ny député Todsoa Andriamampandry ary mbola naneho hevitra misy teo ary nanitsy an'ilay ministry ny atitany Andriamatoa ministra petraka ny tsy fanarahan-dalàna ataonareo indrindrandriny ty fibaikona an'ireo tompona ndraiky mpanjakana samy afaka natao isakana an'ireo mpaneho hevitra any amin'izay toerana le rehetrarehetra any sy ny fampiasana n'ilay fahefa-mpanjakana miainga avy eo anivo le ministera tantaninao tsy maintsy mbola hitantsika zay faneho-kevitra nataony député Todsoa Andriamampandry zay omaly ihany io teo amin'ny CENI satria akoatra ny Marc Ravalomanana naneho hevitra ihany koa ny solomam-bahoaka Todsoa Andriamampandry fa nanitsy tany an'le ministry ny atitany dia le ministry ny atitany zany mamela malalaka ny rehetra indrindrandrindra le mpitondra fanjakana sy mimpanaradiana anao zay tiany atao isalegy fa aty amin'le autre partie zany bloquena tsy afaka dia note ministérielle ataon'le ministra no andravana lalàna ny antoko politika statut de l'opposition note ministérielle zany tompoko zay tsisy valeur juridique ihany koa
de le ministra mamela manalaka an'le préfet ny chef district isakatsakana hanao zay fomba rehetra tsy ahafahany antoko hafa sy reo mpitarika antoko mba hanio hevitra ny ainan'izany ny timma sy ny filoha marakaravalomanana taty aoriana moa misy any tratrana ho an'ny antoko hafa de nahitsy ny député Todsoa azafady arao lalàna fa za manao mpitary lambavy ka tsy mety ny zavatra ataonareo satria fatatsika fa eo ambany fifeheza ministéran'ny atany reo représentant de l'État tahaka ny préfet na ny sous-préfet sy ny district de mahafinaritra ihany koa rehefa nio-kevitra entin'Andriamantoa Laurent Ratsiraka ireny satria manamafy sy manamarina ny zavatra nambarantsika hatramin'izay ny amin'ny goragoram-pitantanana ataony ty fitondram-panjakany ty ny afatra tsotra ho antsika de zao mametra fahamailona tompoko fa raha ny herinandro zao mifampivoritsika isapokotany isaky ny commune tadiavy daholo ny information zay miketriketrika any iza mbola